tsimoka rehetra mba tsy hiparitahan'ny tsimoka aretina. Fototry ny fitoniana ny fandraisan'ny tsirairay andraikitra tandrify azy. Noho izany, ny olom-pirenena tsirairay dia entanina manaraka ireo toromarika ary amodipototra ny vaovao aparitaka. Antsoy ny laharana maitso 910 raha mila fanazavana fanampy mahakasika ny coronavirus ianao. Ny fikambanana Coalition des radios pour la paix à Madagascar dia mankahery antsika mpiray-tanindrazana rehetra amin'ny fiatrehana ny coronavirus. Ndao hiarotiny isika, hiarovana ny hafa. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Ya, tonga somatsara ihany amin'ity alatsinainy ity. Nefa tsy mety ihany raha ohatra ka hoe manonona hoe andro inona, mety ho talata izy ity, mety ho alarobia, mety ho lakamisy, zoma, sabotsy, tsy misy. Andro miditra. Andro miditra. Zany hoe andro Rakotoarson. Iza ndray zao zany. Miarabanao aloha dokotera? Zay moa ny anarany. Aza migonongonona any ianao. Ay, andro Rakotoarson. Andro Rakotoarson. Rakotoarson. Miarabanao. Zany hoe alatsinainy taorian'ny fitokanana ny garotera. Andro tsy mifanojo amin'izay anefa. Satria tout ce qui se passe autour et qui ne touche pas à l'événement, c'est des effets biaisés. Biaisés, ne laissez pas tomber les i. Sinon, vous allez rentrer dans un trou plus étroit que ce que vous voulez pour votre tête. Ka zavatra ho resahany eto dia resaka totanisa. Anisan'ny mbola ho ataon'le namako ty focus rehefa avy eo. Zany hoe ny mahay manisa dia tsara fa ny mampiasa ny isa no tena ilainy. Eo ndriny tsika zao. Raha ohatra tsika zao hoe vous connaissez le total mais vous ne prenez pas de l'essence. Avec ce que vous avez perdu votre carburant d'avancement. Tsy de mety loatra le hoe avancement kanefa matetika io dia mampirisika ny olona azoto fa fisondrotany vola ampiasaina hoentina miodina. Misarotra be izany monsieur Andro Rakoto. Alatsinainy ny andro dia matanjaka ny aparatoka. Zao no lazainay anefa ao anatin'ny antotanisa na ny statistika dia milaza hoe toute foule qui bouge n'a pas de conscience. Toute foule. Ay, averiko hoe toto injaka. Ay, raha ohatra zany misy vahoaka maro be dia misy 100,000 tsy mieritreritra mihitsy fa manaraka fotsiny na le atao hoe mouton de Panurge. Zany hoe zay antotanisa zay dia azo ampiarina amin'ny zavatra rehetra. Ohatra, ny vatan'olombelona, dans une personne qui bouge, il y a toujours une grande partie qui suit le mouvement des autres. Satria nahoana ny kio dia tsy mba mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra. Ny fitombenana tsy dia mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra fa zay alehan'ny tongotra no alehany. Ny tongotra nefa dia tsy mandray anjara raha tsy ny atidoha no mandefa signal any aminy. C'est-à-dire tout mouvement général qui n'est pas centralisé au niveau de l'ordre ne sert à rien. Raha te hemitra ny tongotra vy, te handroso ny tongotra vanana, dia zay le tena manahirana. Noho izany, nizanizy ianao mieritreritra fa manana conscience, fa tsy manaraka ny baiki-pahendren'ny atidohanao, ny ampahambatanao, indrindra le ray eo afovoany eo. Zay tsy anisan'ny lehibe izy kanefa miasa indrindra, dia ianao zany le hoe con. Science. Mahay science fa con. Loza. Ohatrany Harvey Weinstein. Zay tsy mahalala manontany. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Manolotra anao alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy adony roa isan'andro amin'ny fito sasany hatramin'ny sivy sasany rivotra amin'ny teny mahitsy rivotra amin'ny teny ny marina rivotra mety manelingelina tianao na tsy tianao tandremo fa iresana zavatra rehetrarehetra io eto amin'ny RDJ 96.6 rivotra maneno rivotra
Araba tompoko lahy sy tompoko vavy, tafahaona indray sika amity talata fa 12 ny volana Mey ity amity fandaharana rivotra ato anatin'ny onjam-peo radio des jeunes, onjam-peo ny tanora. Ny mahasoa tompoko zay laroinay amin'ny mahafinaritra dia miandalana ny fahafantaranao fa marina zany. Eto ankehitriny ireo teknisianina araba, eto ihany koa ireo mpanentana salama aby mbola ho avy koa izay manentana hafabetrany eny tompoko. Ny ny zavatra ambara dia miendrika fanontaniana hoe mahampy ve ny fametrahana fehipetra fanaraha-maso amin'ny diady amin'ny coronavirus ity, sa tokony hodinihana hoe manao ahoana ankehitriny ny fampiarana ary indrindrindrindra ny fiantraikany ireny zavatra na hoe fehipetra takina ireny. Fa raha izaho manokana, zaho Raimbozy, tena samy teny aho la tsy ampy be dia be ranga, mbola tsy ampy mihitsy tena mbola misy zavatra be dia be mihitsy. Misy amin'ny sehatry ny fitondrana ny raharaham-pirenena ireo mpandinika ny toe-tsain'ny vahoaka, mino afa misy zany ary mahafantatra azy aho ranona malagasy mandinika ny ataon'ny malagasy manoloana andreo fepetra eo Erika, eo Godara, eo Larissa, eo Francisy, eo Keo, eo Yanda. Lana am'izany andro fa tonga hitako am'sary eo ary averiko Andriamanitra le fanontaniana fa sao hoe fanontanian'olona vantosika tsy raha hainao. Miakapofona be ty rehefa mahita tele. Moa ve ampy le izy ireo fandanjalanjanana fanombatombanana ny vokatra raha ireny sy ireny ny fipetramasina tonga dia mivalina tsia tena milaza hoe tsy ohatra fotsiny oresy veny amoron-dalana raha ny mpivarotra ihany nenjehanao fa ny vidy sy raharahainao. Ny kolikoly, ny mpanome kolikoly tsy raharahainao fa ny mpitako kolikoly ihany zay ihany. Ary ohatr'izay koa ary ny ady amin'ny coronavirus, ny efa vo ihany ny eritreretinao fa ianao izay milaza ny tenanao ho salama, ianao nga mahazo antoka fa tsy amin'ny fiteny frantsay izy hoe porteur sain. Tondranono eny ary. Aterokalao zany zavatra resahandray Raimbozy zany zany misy ny olona mitondra dia misy olona manome na mandray. Dia amin'ny fiainana rehetrarehetra tsy maintsy misy an'izay foana. Misy ny donneur dia misy ny récepteur. Ninona zany zavatra rehetrarehetra eto amin'ity fiainana ity dia ohatr'izay daholo. Ka amin'ilay coronavirus nefa ny tenantsika tsirairay sady donneur no récepteur. Raha loatra le resaky Raimbozy teo mantsy hitongavako amin'ilay zavatra tena makarary anahy. Ny makarary anahy fa tsoriko foana hatramin'izay fa na resaka ankizy io makarary anahy io. Ankizy tsy le ankizy sipa fa le ankizy mbola kely. Dia za zany tena mifona foana ho aloha za alohan'ny tenina fa mibanitsy raraiky nge manana ankizy nakizay eo dia mifona alohan'ny tenenako za tsy mianiany mihitsy mantsy amin'ity zavatra ity satria za tena resaka ankizy sy zaza le izy dia makarary anahy foana ho ale izy. Dia zao ny antony, tena madame ministra, tena mifona aminao atompoko, mifona tanteraka. Inona kay no insistena amin'ny ampianarana ankizy? Tena inona tsy maintsy hoe tazomina tsy maintsy tazomina ny date d'examen etcetera. Inona ny insistena ampianarana ankizy tompoko? Efa fantatra fa cas porteur le izy, zany hoe cas contact. Maninona kay? Maninona ho tena mengavy amin'ny talao tena mandoalika. Aza atao sorona reny ankizy aza atao sorona. Efa fantatra reo fa le ankizy maromaro vo reny any mo tsy le mpanao examen reny. Dia tena mifona tompoko. Tena classe d'examen daholo.
tena mifona tompoko tena miverena aloha fanapa-kevitra ajanony aloha ny ankizy tena ajanony aloha tena mangataka sy mengavy tena mitalao mandoalika ajanony aloha ny ankizy fa tiantoka ve mampiemitra ny daty ny fanadinana de mampiemitra ihany koa ka tonga am'izay mantsy ianao mantsy nefa teo amin'ny toerana koa de mahafantatra an'izany iza moa tsy mahafantatra hoe maharary aneny zanaka efa naveriko teto foana fa navoan'ny gripa ary reo makarary anao voan'ny sery teny zanaka ao ny miteny hoe maharary andokely dada na ohatr' zany motsy ianao no maharary aloha ohatrany fiteny malaza anaty Facebook any moa am'izao za moa zany to de nalahelo be to de tsy niteny fa nahita lizy tamin'ny tele omaly tena tezerana tsy roa matany fa raha zany ny avoakako eto zay raha tezerako zany de zay zany tiako tenenina hoe efa impiry zao teto raibozy no nisy zavatra i Francis Godard Larissa efa impiry teto no nisy hoe tamin'ny 7 zao noho ny resaka pesta noho ny resaka pesta ray de noho ny resaka tazomoka koa izy grevy de niembotra be ny fandaharam-pianarana fa vita ihany ny examen tany amin'ny novembre lizy no atao vita ihany de maninona zany tsy anaovana an'izany tadidiko tsara tamin'izany a vacances de Noël ny bebe no nisy betsaka kokoa fa ny vacances de Pâques tadidiko mihitsy a ny zoma ny Pâques zoma masina no vacances de niditra talata Pâques mardi de Pâques satria nanenjika an'ilay fandaharam-pianarana de inona no mamaiky anao an'io inona za tena mifona ifarany io na le aretina mianaka zany na le zavatra rehetrarehetra ny korotana niaraka taminy fa za tsy mahafantatra ny fanapa-kevitra ny raisin'ny ministera ny misahana ny fampianarana aloha fa zany henoko zany zao lizy ohatra ny zavatra bomba ny latsaka zany lizy amiko ny tamikoa lizy nijery lizy omaly tena bomba ny latsaka mihitsy ny fanontaniana tiako apetraka amitsika ary zany de zao inona ny eritreretintsika ary hoe ahoana fanapa-kevitra ao raisina ary ao arinao voalohany raha ohatra ka mitohy ary vao maika miaenjana ity resaka coronavirus ty faharoa raha ohatra ka hifarana io coronavirus io rovina ny mety eritreretintsika hoe hifarana izy io zao situation tsika zao zay fanontaniana zay zany mbola sarobahana ato amiko sao de manana valiny nareo mbola tsy fantatra aloha zay fanontaniana zay mihitsy le Francis mahatonga le miteny hoe inona mamaiky apitra le mpianatra mbola tsy ho fantatra le ho apitso efa fantatra ty fa miparitaritaka be le izy efa fantatrao fa paritadritaka eny azafato paritadritaka be le izy efa fantatrao fa ny test ataonao tsy ampy amin'ny isan'ny olona eritrereto am'izany fotsiny ake de inona ho mamaiky an'le mpianatra nefa ny mpiasa-panjakana ataonao service minimum de ahoana zany fa tsy misy ve ny hoe fanapa-kevitra anankiray maromaritra raisiny ty resako ty fanapa-kevitra anankiray hoe tadiavina ny fomba hanaovana ny fanadinana fa amin'ny fepetra zay tena mihoatra lavitra noho izao fepetra izao ohatrany tena mandray mesure drastika hoy ny fitenenana azy hoe tena hoe atao mihitsy ny fepetra farany zay enjana indrindra hanohizana ny fianarana sy hanaovana ny fanadinana raha tsy maintsy atao satria zara zao fahitako azy zao hitombo ny isan'ny marary tompoko hitombo ny isan'ny marary ary betsaka lavitra no ireo isan'olona mitondra virus efa fantatra vo isa ireo no tena mitondra ny isan'ny virus mbola tsy voateste itsika zao ane mety mitondra daholo fa mety porteur mbola tsy hainao zany tsy fantatra zany rehefa hitombo rehefa misy ny olona marary rehefa misy ny olona marary ohatra zay vao atao ny test am'ireo olona manodidididina ny olona narary iny de hita hoe misy voa misy tsy voa ny olona sasany fa raha ohatra ka hoe andao ane atao test daholo ny olona rehetrarehetra io zay olona mandehandeha erany arabe sy ny olona ny antranony any am'izao fotoana zao na de tsy ny fandraindray tamin'ny olona marary azy fa za mino fa efa maromaro be da be mihoatra lavitra no io voisa io le izy ohatra zany 5000 moa zany le zao 10,000 ny isan'ny voateste isan'ny olona amin'ny firenena pe-folo fotsiny ke zany efa lasa firenena koa pe-folo firenena tolo firenena pe-folo ke zany firenena eritrereto am'izany zany efa ny tena mieritrereto fotsiny za zao tena mieritrereto mihitsy raha firenena pe-folo fotsiny anaovana testa fara falika maty misy rotelo ao za tsy maniry loza tena fara falika maty no fa de tenena am'izany hoe hitaro lavilavitra le zavatra io
Fa le fonde misy miteny am'le fampianarana hoe olona sasa moa zany miteny manino izy io raha atao fampitandavitra nefa za tsy dipo loatra am'zay satria tsy ny rehetrarehetra ny manao connexion na ordinateur loatra nanaovana azy zany efa nisy le classe partout classe partout siny mantsy natao de ohatrany be de be ny olona miteny hoe tsy de afapo amin'izy loatra ohatra mianiany loatra hono mianiany eo ihany fa misy miteny hoe raha na ohatrany eo ihany atsarao le izy amboamboary kokoa mba ho metimety ny école privée ke Francis efa manome spape ny école privée zany tena azy tsotra kely ny azy ny école privée ny akabeazany fantatro rehetra na piato ny fampianarana daholy fa inona zavatra nataony na raha olona manana connexion amin'ny téléphone na amin'ny ordinateur dia alefany alefany ho an'ny mpianatra ny lesona sy ny devoir misy hoe examen atao zay mihitsiny ny zareo dia averina ny ampianarana le examen na valiana eo amin'le lay mailaka zao tsy averina fa le ao amin'le fianarana efa nieritreritra fa maromaro ny tsy manana le connexion inona ny ataon'izy izy ianao misy fotoana ray ohatrany hoe alarobia ny latsinainy ohatra mandehany ny 7e de ny talata ray aman-dreny ka na zay olona afaka mandehany fa mitondra le badge-na mpianatra fotsiny latsinainy ny 7e de talata ny 3e de larobia ny terminal inona atao maka polycopia na leçon photocopiana leçon ne tsy polycopie zao tsy teny tamitsika zany maka photocopiana lesona de sy devoir de à rendre averina ny amin'ny herininy le izy de ohatrany koa ny examen de maninona tsy anaovana an'izany tena zaho tena marary anany ny ankizy ary zay fa miteny foana fa raha te hiady amiko ka hitana hiady de ataovy tsinitsina ny ankizy raha hitarina mantsy le eritreritra teo hoe efa be lavitra noho izao isa fantatra izao no tena isan'ny olona mitondra lay otrikaretina tsy ny olona marary fa ny olona mitondra lay otrikaretina efa be de be lavitra any ary raha ohatra ka be de be ny olona mitondra lay otrikaretina hitombo be lavitra noho io efa hita io ihany koa ny isan'ny olona harary hitombo ny isan'ny olona marary io tsy hena mihitsy aloha raha izany eritreritra zany le izy ary raha ohatra ka mitombo io sanatriavana hisy ho faty ary raha vao misy maty ao miova moa zany ny level 1 de lasa level 2 zay de raha am'izay ty raha vao misy maty ao tarika levena fana de izany rehetrarehetra zany nefany eritreretra fa mety ho atako mafy be sady ngeda be ny mety ho tonga daholo zany rehetrarehetra zany inona ny fanapakevitra ao ray sinary eo resaka fampianarana io tiako teneny io inona raha ohatra ka isika ianareo no tompona andraikitry ny fampianarana zaho indray nefa tsy de hijanona eo amin'ny zaza sy ny fampianarana fotsiny noho ilay hoe na iza mety ho mpitondra ny otrikaretin'io daholo noho izany ny fepetra ho an'ny rehetrarehetra tsy misy akanavaka mihitsy any ny tiako andehanana ny resaka sy ny fandalinana androany satria zao raha resaka hoe marefo tahaka ny zaza eo ny be antitra eo ny be antitra na ary na tsy be antitra aza fa matanjaka be mpanao fanatanjahantena izy amlaza fa tsy vola mpanao fanatanjahantena zokiolona le izy raha iboza tena faran'izay mahatezitra anjareo mihitsy atao hoe be antitra za manko efa ao am'le be antitra zao de tsy raharaha nataony lahy hoe zokiolana be antitra izy ane raha ohatra ny atao an'le maka devoir sy ny tarindreny atao ray aman-drendray hoe lasa mandoa écolage ilay ankizy nefa sady tsy miakatra mihitsiny fa tian'le ray aman-dreny zany zanany tsy hianatra de tsy mandoa écolage aza mandoa écolage de aza ampianarina ny zaza ka aza ampianarina ny zaza de tsy mandoa écolage jatra tsotra be misy fitarainan'olona zany zao ohatrany hoe ny anazy zao le fianaran'ny zanany tonga de hoe obligatoire mihitsy tsy maintsy aloha folo volana na tsy mianatra aloha voalohan'ny fiatombohan'ny taom-pianarana ane zany fa tsy hoe am'izao ary zay no ararodoritiny mato manao an'izay tiako tsy miankina asana vitsivitsy na maromaro dia efa matsiaro fa tiantoka be izy am'le hoe tsy misy intsony ny vola miditra hoentina mivelona
tsy hoe ny ampandehanana ny sekoly io fotsiny fa le oentiny tompony io sekoly io sy ireo mpampianatra ampiasainy ao dia eo ary miditra am'izay le hoe tsy hoe ny zaza ihany no tokony hojerena, tsy hoe ny zokole ihany no jerena, fa ny olony rehetra na sokajy iny izy na filoham-pirenena izy na mpitarika sarety izy tokony hojerena daholo. Ary io anefa raha hojerena ho tsinjovina ny tinambara am'le hojerena tsy ahavita inona mihitsy e, tsy ahavita inona ka ny fepetra akoatran'izay ary ny tokony ho raisina ohatra hoe mijanona rehefa ohatra ka rehefa aveo ko azafady ka za manko tsy mba manapaka anareo rehefa miteny azafady ohatry ny any amin'ny université zao ny universitaire zao ny azy raha tsy diso mifavalony volana jolay ihany vao eritreretina hoe iverina raha tsy diso raha mbola misy fepetra mbola misy fepetra raha efa hita fa mangirana ny fandresenina ny coronavirus fa raha me midangana arak'izay voatenitsika teo zay indrindra fa voatanisan'ny Francis tena tsy mbola azo eritreretiny zany volana jolay zany fa ny rehetrarehetra mihitsy tompoko amiko ny tokony hifampitsinjo fa tsy hoe hotsinjovina fa hoe hifampitsinjo. Zay mantsy mahatonga amin'ny teny hoe sao de mba mametraka fotsiny ny ramatoa ministry ny fampianarana hoe ny taom-panadinana ny fotoam-panadinana hatreto aloha de tsy miova fa votazomina foana fa zany akory tsy midika hoe iziriziry na ina zavatra iseho ho avy rehefa aveo satria ny fanapahan-kevitra io de miova isan'andro mba tsy hitenena koa isan'ora mihitsy aza satria misy impiry moa ny fanapahan-kevitra teto hoe zao no fepetra ho raisitsika re olona fa vao manomboka miseho ny zavatra anankiray tena miova ndray fanapahan-kevitra io fa zao ndray no izy ny ampitson'iny zay tsy hanomezantsiny ny mpitondra mialatsiny tsy hanometsiny ny mpitondra am'zany satria miova ny toe-java misy zao hamoaka ny valin'ny fanadihadiana izay natao ny avy eo anivon'ny IPM rehefa misy ny fifampiresahana atao miaraka amin'ny PM raha mpitso ny PM dia ny IPM ndray Institut Pasteur de Madagascar, ny PM ndray ny Pasteur Mayol, ny Prime Ministre fa ireo zavatra anankiroa ireo hamoaka ny fehi-kevitra iraisany raha pitso ny valin'ny fanadihadiana zay natao hoe nanahoana marina le izy taizany nisy lesoka taizany nisy antsinety 8 eo le izy raha pitso iova ndray fanapahan-kevitra io raha afaka pitso zany satria tsy maintsy misy zavatra andao ary noho izany de tia ny fanapahan-kevitra raisitsika hoy ny onivon'ny fitondrana foibe mbola misy ny atao hoe fitondrana foibe de misy ny fitondrana foikely de ohatrany ny anivonivon'ny ministera tsirairay avy reny afaka mandray ny fanapahan-keviny daholo reny satria zay no maministera ka tsy maintsy mba manao ny projection izy mieritreritra hoe inona ny ho avy eritrereto foana ny ho avy ho antsika tia misehetry ny kanto na tia misehetry ny kolotsaina tsy maintsy eritreritra tsika za tsy mitsatra mieritreritra zany rovina zany vao mba hisokatra ny spectacle na ho foana ary ty coronavirus ty marina mafy raha mba lara-pahamehana amin'ny olona ny andeha hijery fampisehoana za tsy miresaka ny aty andreny vohitra za tsy miresaka ny olona mahay miala voly aty io tsy mitovy mihitsy ny fialam-boly aloha zany tsy manadininy any ambanivohitra foana rehefa misy zavatra etsiketsehany io hafa ny fialam-boly ny olona aty andreny vohitra ka raha montsimontsy kabare na olona 10-20 any afaka mirevy aty andreny vohitra aty fa zany any ambanivohitra any zany ny any ange tsy mahafantatra zay zavatra tena miseho marina indrindra fa any ambanivohitra any am'le tsy misy an'le fiparihan'le valana retina tsy de misy an'izay any ny ambanivohitra sasany tsy de ravitra n'Antananarivo itoko tena an'io fa le olona voaterin' zay zava-misy zay de tsy afaka manao ny fiainany andavanandro izy ohatra fotsiny hoe tia mitangorongorona zareo eo akaikin'le bara zay misy an zareo misy bara any ambanivohitra any misy mpivaribary-toka eo olona 5 amanenina tsy maintsy eo mitangorongorona eo rehefa tsy azony atao intsony zany zao satria izy ato anatin'ny faritra Analamanga zay rehetrarehetra zay de mampieritreritra hoe mba roviana re ny spectacle any ambanivohitra any le mamory olona hatrany amin'ny 3,000-5,000 reny no vao mba hisokatra tsy hoatoato mihitsy tsy hoatoato ary ny ahiko amin'ity taona ray manontolo 2,4 ty maty tanteraka nefa misy mpanakanto koa miteny andra Francis hoe izy vonona anao na de vitsy ary le mpijery satria tena efa ela hono izy ny tsy niakatsihatra efa te hiry izy tena efa te tsihatra mafy de mafy be de be ny vonona fa saingy ny fepetra zay hapetraka no tsy hahafahany manao an'izany fa ianareo ne mieritreritra isika ve mieritreritra hoe raha ohatra ka hoe mahita taray marika zao tsika rapitso miena nisan'ny olona marary miena nisan'ny olona mitondra le otrikaretina de miena ataontsika hoe any amin'ny septambra any foana l'izy de tsika ve de mieritreritra hoe tonga de
azo atao am'izay manaramasika tsy maninona am'zay na tsy manasa tanana re tsy maninona na tsy milanelana ray metatra otsony de etratra hoe tonga de ho afaka avy atrany tsy ahoana ny anaovako fampisehoana amin'ny olona fanelanelana ray metatra ireo le olona eo efatra amby efapolo amby zato fa feno kanja manakara io afanan'le olona nefa mila nefa le ambiasa ho anay zay mpanao atsika ena aloha zany sy mpanao fanetanana mahakamo mpijery raha voany lavitra be any fa tenena foana manatokatona dika fanetanana tsisy dika ary misy mpanakanto mpihira anakiray iny raha izy tsy miteny amborisenio fa izy eo ambadika miteny asa vy mandroso aty re olona reo fa le mpikarakara sy ny agent de sécurité na civil io na police io na miaramila de miteny hoe ok zao ranga fa mikorotany olona tsy aiaia asiny jery maro koa zay olo jiaby mandeha ary olo jiaby misaotisaoty olo jiaby miamotra manosoroso za io rava mihitsy no le barera natao teto anany eto zany le ambiance zany le ambiance ary zany ambiance zany tompo miady amin'ny ajaso le olona anankiray iny tsy ambiance nalija raha manatoany na tsy ampiman-kafe zany tsy ho hita samy hafa na rira tsy mba zavy am'sesesika fa ambiance daholo nefa na irija raha manatoana ao ampiman-kafe mira lamba blanc sy ay moa lamba blanc marina ke mihetsiketsiky reny zafady samy manana ny ambiance zany rehetrarehetra zany ho sarotra ao ampiman-kafe eny ohatra zany ao ampiman-kafe eny misy latabatra ary convivial be mahakamo be le hoe aria amiray metatra ria lahy de za ty amiray metatra ty nefa le zava-pisotro iriananafasotry le soa le tsaka tazomo le riarianananefa tsy maintsy teny mafy be maneno le sono atsy manerika rehefa ohatra hoe roka zao le atao fa mitifitra le solo de manatiny eo le lity de le tsy afaka manatiny le tarika sao teneniko agnarana tagnambosiny igny zany tsy afaka mihira koa le raha ny sono le rangahy zay mako 1 mètre ty ny halavan'ny fil avy eo amin'ny ampli makao am'le gitara 1 mètre le fisy jaky mitsofokatsy le jaky be igny mitsofokatsy amin'ny ampli igny sy makao am'le gitara 1 mètre gitara solo eto ny gitara basy etsy manatokatona ampli daholo izy rehefa tsy matakatra izy mandoalika daholo izy rehetra mandoalika daholo mitendry izy ka 1 mètre le lavan'le fisy avy eo ka tsisy fisy le lava be le mirongona lava be reny fa 1 mètre daholo le lavany eo zara fa maheno amin'ny oareny ile izy zany rehetrarehetra zany tompo tsy ho hita atoato zany mbola aloha tsy ho hita atoato na zanaty zany misy ny artiste miteny hoe zay na olona vitsikely ary no mijery olona vitsikely eo ihany fa ny volany aloha de fa miaina aloha amin'ny olona vitsikely ny ambiance koa de miaina aloha amin'ny olona vitsikely noho zany le tena hoe le karazana fampisehoana le fahitatsika isan'andro hatram'izay reny de mbola tsy hoatoato reny ka tena mialatsiny inona ary ny fepetra ho raisina ary raha isika ny tompona andraikitra zany inona ny fepetra ho raisina ny fiainana tsy avela handeha fotsiny am'izao hoe de alao atorotoro de samy mijanona na le ambiance na confinement ty eny de itsika ampijerena télé de jerena eny de manao laoui manao ino koa ty nene zao xbox 360 de tiktok manao tiktok de ono tsy ohatry zao any ny 80 isan-jato mahery ny vahoaka malagasy tena marina mafy mba etrarehetra zany olona 10 mianaka mipetraka ao anatina trano 10 metatra toradroa ao ohatrany ahoana ny hiboany ao amin'ny andro toandro ao tsy mahazo ny voaboaka fa eo mba etrarehetra rehetra ary zany tsy any ambanivohitra eto Antananarivo renivohitra feno an'izany tsy vitsy na de aty amin'le tanàna to hoe tanàna efa tsy bidonville fa be de be ny olona mipetraka amina efitrano kely fa olona betsaka izy no ao ahoana ny hihiboany ao nataotsika hoe mijery télé azy izy leo ny afarany manao challenge hitanao ve le poste amin'ny fanjafarany le manao recette-na tartine mama andao koa anao tarte dao tsika anao an'le tosi slide challenge lasa aloha fa za mbola manaraka tuto maquillage ka dainko zoky tsy voaka akory nefa anao maquillage de mahagaga mihitsy nareo reto ka tsy maintsy mahita zavatra atao foana yo maraka foana na ao an-trano azy stay in 1 giga anaovana Instagram, Facebook sy Messenger miampy anto 30 minitra makany amin'ireo numéro famille amin'ny sarany 500 ariary monja manan-kery 3 andro antsoy ary ny 222 étoile
tokony hanarahantsika ny vaovaotsika zao mbola mandamina kely amin'ny lafiny teknika aloha ny namana teknisiany isa tsokajiny ato ekipa be deabe zany zay ato de hiditra mivantana eo i Rambelo mpanao gazety sady mpanetana rivotra ihany koa ndraindray zay efa afaka miditra tsy za koa moa tsy mahita l'écran koa aty andamosiko aty le caméra aty andamosiko aty de tsy mahita eo mba tenenao lesy rehefa tomombana tsara ny lafiny teknika dia mandeha ny vaovao fa toizana kely aloha ny resaka aloha mandra-patomombana anio tonga de miditra eo ihany fotsiny izy rehefa ny sary efa tavavoaka izy fa ny feo ohatrany mbola tsy mety mivoaka inona ny micro ampiasainao CNGR sa CM58 izy le nametraka fanontaniana iny hoe raha olona mbola tsy mahafantatra ny karazana micro mety aminy de tsy mbola professionnel amin'ny resaka fanetanana na fanaovan-gazety mihitsy koa tafiditra tao anatiny zay hoe satria io olona mpampiasa micro io zafady ny olona mpampiasa micro tsy corona zany tsy coronavirus ny olona mpampiasa micro de tokony mahafantatra hoe ohatrohatry ny ahoana ny fampiasana ny micro zay mitondra ny marika manao an'ity na ty marika anankiray ty satria misy micro sasany mila tohofona na apetraka fa misy micro sasany aty lavitra be ty anao de fa henonao hoe zany le feoko zany mivoaka ary makamo tsy henony raha satria le micro tsy de tena amilay reny mahatonga azy mantohaka be n'ty micro atsika ty ka raha vao tohofona le izy raha vao am'le micro maneno tsara tena tonga de makareny tsofona be mihitsy raha voenona na manao kasika anao na tsy manao kasika tonga de mipoka be eo anao raha ray misy an'izay arkalizy zay ray izy député teo aloha teo izy ary izy mpanentana fandaharana koa izy dada ny anarany le fany mazanga dada izy de tena mampipoka haut-parleur mihitsy raha vao izy no miteny mbola tsy ao ve le mpanao gazety tsika mbola tsy ao mbola mikenikenina io ihany zareo ny vaovao nalaza omaly moa zany zokeonao rara no miarabantsika rehetra dia fanakoa aty amin'ny faritra avy any faritra lavitra no misy anay ary dia naina ny resaka teo mahafinaritra le resaka hoe raha za zany mpitondra fanjakana ina no ataoko raha za zany no tsy mpitondra fanjakana inany koa no ataoko makasika satria azo adonoina fa natao hoe mpitondra fanjakana de olona mpandray fanapahakevitra ary fanapahakevitra resy mpitondra fanjakana io andrasa ny vahoaka io hoe inona zao no tenen'le mpitondra fanjakana eto fa ny ino moa zany ny soan'ny vahoaka de le manoatra atsika zao hoe zao le izy de zao le izy ka raha mieno tokony eno zareo raha tokony izy mieno zay zavatra lazainy ny mpanao tanteraka ny mpanao fanapahakevitra dia magnavany vahoaka ny fanapakevitra ary dia ohatra somary sarotsarotry zay le hoe miainga avy any vahoaka fanapakevitra zany izy magnavany vahoaka mihitsy ka fa ahoana moa le fiteny ny fanapakevitra noho ny zava-misy iainany vahoaka tokony andraisana fanapakevitra eo le miovisan'ora isan'andro ny fanapakevitra miankina amin'ny zava-misy ka tsy adala irambona nao an'le malahelo jerena ny ivelany efa laka fanapakevitra amin'ny favony zome mitapitra ity confinement ity ivelany France io 11 mai io manao an'izao atsika dizeo miova daholo ny zavatra rehetra satria miova le zava-misy eo am'le firenena anankiray misy ary misy manao reconfinement ndray zao any ivelany sasany maromaro satria ohatrany hoe le fanapakevitra ny raisina teo diso ndray satria ohatrany banaka rely izy le zavatra ny Hong Kong izy fa nanao an'izany hoanina koa zay fa hoanina koa zao fa misy 2 nanao an'izany ndray roaniny indray mandeha rey zany zareo le faritra misy azy aloha ary madisokajiny anjery daholo zany io zavatra io sady tsy nanana izy mbola avaratra zany hoe faritra mangatsitsika kokoa ny zavatra anankiray anisany nahazahoana akony betsaka hoe tsara de nyresadresaka ny fanaovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly tamin'ny RFI France 24 ary zay vao hitako tsara tiranga betaimbava antsoina hoe Christophe Boisbouvier fa henoko foana izy io fa isaky ny manao ankety olona anankiray izy isaky manao ankety olona anankiray na izy io indrindra fa afrikanina foana de ohatra somary manana fanapepona eto izy ka ohatra niny ka izy tena tao anatin'le olona rehetrarehetra mihitsy fantatro ihany le olona tena ohatra niny ka izy azonao zany barona le olona ohatrany de ohatrany raha vao afrikanina zay no adikadininao tadidiko mihitsy nanaovany ny Paul Biya filoham-pirenena Camerounais zay fa nanala ohatrany hoe manala le ria ao anatin'le izy ironiziavany daholo na ny fanontaniana hapetrany na ny valim-panontaniana nataon'le olona de ohatrany somary ambanimbaniny zay anika nahazo akony betsaka
ny olona hitako nanao akony tsy teny afa-tsy olona anankiray azy olona faran'izay akaiky anazy zay olona sady tsy mpanao politika tsy momba ny antso ny momba ny roa fa tena ny antso anazy tena iny kosa lesy mba mety ny zavatra ny tenen'ny filohina tena bravo mihitsy iny zavatra bravo iny zavatra teneny iny zaho ozy izy tsy miraharaha zay zavatra lazay momba le coronavirus rehetra teo fa le mokindohany hoe mafaky pays souverain zahay firenena maleo teny zahay sady masy mandidy amin'ny taninay zahay ary le fanontaniana farany hoe co-gestion sa restitution zany hoe hiaraha mitantana amin'ny la France ve sa ho averina aminareo ireo nosy manodidin'ireo avereno aminay Ia zany le fahasahiana tena tiafako kosa tena tiafako iny tsara be tena amilay izy dika le avereno aminay na hoanina tsy hoanina raha io nataonareo co-gestion reo avao zay fanapakireo fa avereno aminay zay ny hevitra izy zany ary resaka diplomatie amin'ny resa-pirenena ny fahasahiana kosa aloha iny barona ny teraiko tena ohatrany hoe tena hoe mampiseho fa firenena manany maizy azy ary firenena afaka miady amin'ny firenena ary misy miteny mihitsy hoe hafa mihitsy any rajoela amin'ny solomaso sy izy tambola tsy ny solomaso le solomaso mahatonga azy mahasaly le solomaso zany mafatarana mihitsy zany lay aloha de eo zany le zany hoe iady satria lasa misy lasa tena hoe manangana ady mihitsy zany leo zany le resaka omaly raha resaka misetra resa-pirenena hoe sa nametraka le mokodo reo moa zany akolako kokoa ny fomba nanazavany azy akolako kokoa ny fomba manambarany azy mazava zeny de zao hoe ny angatahako amin'ny filoham-pirenena de zao atsoy am'izay reo mpanohatra ireo atsoina mpanohatra de miara-miasa am'ireo mpanohatra ireo satria rehefa ijery ty Madagasikara etika re Madagasikara am'izay natao fototra le Madagasikara am'izay no jerena izany hoe tsy mijery any ivelany tsony fa le tena le Madagasikara le satria efa izay mantsy io zao tamin'io zao no tiako atongavana hoe atsony mpanohatra miara-miasa amin'ny mpanohatra any vahaolana ao anaty le izy ka rehefa tsy raha ohatra sanatria miala tsy mpanohatra izy tsy miara-miasa mpanohatra izy fatany zavatra antranga ary efa ainy ny zavatra antranga ary efa ny iainany sy efa hitany ny zavatra antranga teto Madagasikara na zay tsy miteny mivantana ohatra zay teneny barona zay ary taloha tam'izah mbola tsy tato anatin'ny fitondram-panjakana tsy mbola tao anatin'ny ministera de niteniteny zavatra ohatrohatra zany hoe tsara ny miaraka mampandroso an'ity Madagasikara ity Madagasikara ny jerena na ireo mpitondra na ireo fitondrana na ireo manohitra ny fitondrana fa saingy rehefa tena mandeha ny tena hoe mieritreritra ny tena hoe zangy tsy mpanao politika fa zangy en tant que artiste ane no eo amin'io mahatale général ny kolotsaina ny tena fa tsy maintsy mitsofoka ato anatin'ny zanakato doato le antsoina hoe politika ary ankehitriny dia fantatro fa kaya ny fanaovana politika eto Madagasikara zay tsy zay no tena tokony politika dia ny fitadiavana ny fikatsahana ny handrodanana ny mpitondra ialana teo sy ny hanaratsiana azy mba hahabetsaka ny vahoaka hankahala ary de hirodana sy horava hifitondrana io mba hidirana eo zay de mba iverenany krizy mba ka noho izany manano sarotra be mampatahotra be ny hoe andao hiaraka hitatana amin'ny tsy araka hitatana lizy fa efa afaka miteny ianao namanarambelo mbola tsy hoe izy fa mamesy iny fa hitako manko ny sariny io efa teo felabe sary ka zay hoe toko atongavana hoe le fotoana fiarahana mitantana fiarahana mitady vahaolana fiarahana mitady amin'ny setra resa-pirenena hoe inona daholo no vahaolana misy mantsy ny mpanohitra manao volo manoarandrana foana hoe rehefa hoy lay fanapa-kevitra ny maro anisy eo anivon'ny mpitantana ny fitondram-panjakana hoe andaotsika hiankavanana izy tsy miteny hiankavia fa so de mba tsy mety hiankavanana ty fa tsy aleo ve mahitsy any ohatra zany tsy tena tonga de manohitra avy etrany izy fa tonga de ialany pa iny na de hoe atao miankavanana ato migodana be ny lalana ry tazany ry le tanjony fa ny azy aleo somary makato am'le ankavia ato na de anitsaka ny tsy fanitsaka ao ary rehefa aveo de tsy maninona
tiainy koa mihainy fotsiny tena mihaino izy a fa aizy zany fanavahany hoe ty azo tanterahana ty tsy azo tanterahana za tsy manao hoe enoy daholo zay lazainy ny mpanohitra fa ahafahana hoe aizy zany no ka tsy maintsy enona daholo aloha le izy raim-posy fa za hatram'izao nahita mihainy fa tsy inona ny raharahako an'izany enona daholo ka fa enona de zay tsara alaina ho ale izy ary andao hiara-miasa ary raha ohatra koa ka hita fa tsara misy resaka teo netina voalohany teo le resaka le ankizy fampianarana de atao amin'ny pejin'ny rivotra de misy miteny zao hoe fa inona nefa zao ny olana raha ohatra ira jauna falitina hery le mitena an'izy inona moa izy zany zao ny olana raha atao any blanche de ny fahasalamana no atao zava-dehibe fa tsy mila mifaninana na manenjika ny taom-pianarana any ivelany fa ny fahasalamana tsy njovona ny any ivelany arabikatona zay zao ny tena ohatran'ny sarotra aloha zany raha ataotona fotsy zany satria tsy sarotra raha ngaty fanontaniana inona mahasamihafa ny année blanche sy ny année sabatika za tsy mahay teny frantsay mazava be zany ozy mitsoka ny sabata ma samina de sabotsy de ny ray sabata andro sabotsy andro fafito zany hoe andro faly andro fady io zany eo manko zao misy fanontaniana anankiray fa za sura fa tsy fantatry Clarissa zao ny anton'izay ohabolana zay ozy ilay ohabolana manambara manao hoe raha izay angana izy ka angina ozy le maty vady fantatro ny tika zay maty mivady liry ary de tomany gogogo natsonony amiko fa tonga avy any le ray aman-dreny le vadiny le rafozany okzer sea inona ty okzany tsy manana fatotsy izy mba vadiny anterako to mandefa mandroko ny isany le foniko rehefa mandry de nampionony le rangaha teo izy okzay mbola eo nge ifara zay angaty angina toraketa amin'ny talaty toraketa amin'ny talaty natoronena tamin'ny efatra amin'ny sivy tamin'ny efatra zany no atao hoe raha izay izy ka angina hoy ilay matyvady miarabanareo aloha le retsy le izy zany aloha raha hoe fampianarana hoe any blanche le fanomboana izy enao fanomboana le resaka hoe ny ankizy aza atao sorona ny ankizy fa asorony aloha fampianarana io aza anaovana ankizy atoka reny eny sorona tsy fidiny koa aloha le atao hoe sorona le zazy fa le any blanche teo ahoana zereo fidy miseho technicianny re ananiny re to izy le resaka miteny ny dala zany ka tsy fantatra tsisy mainao langy aty so de la zerla misy mainao ny lary aty resaka ty zay dala ka tsisy zavatra eny tsy mivoaka rela tsy mivoaka rela fidy mangila mangila resaka amin'ny atsirabe fantanina fara Francis hoe sabatika ry année blanche matolo zany nisy le hoe année blanche efa nisy le izy efa nisy foana le izy raha ohatra moa le retsika zay no hitana vaolana am'le izy ve moa maninona fa tsy zany fa zany reo any mamaika zany fahasalaman'ny ankizy fahasalamana aloha zava-dehibe de zay le valiny zay de zay no angaviana sy angatana hoe ajanony aloha io tiany zao mba enao nge miady amin'ny tsy parita an'le aretiny
zay nge le tanjony de nefa ny anao misy hevitra am'izany zao fidy ny anahy tsotra be nge raha ohatra resaka aza mbola miresaka année blanche aloha satria io le nyresantsika teo hoe mbola tsy fantatra nge izy ao aoriana hoe miova foana hoe fanapakevitra iova mety manao randra-tarihana mantsy io raha sanatria oa tsy fitandremantsika tsirairay misy aza dinoana mihitsy ange fa resaka fampianarana zany ange ka misy vondron'olona mitangorongorona any aty amina fiarahamonina zany le aretina ndao taotsika hoe mbola tsy voafehy loatra eto tsisy afaka miteny mihitsika voafehy raha voafehy io efa niatrika ny asa mandraraha isan'andro daholo ihany tsika tsisy resaka service minimum fa le any amin'ny fampianarana ary iny nangatahako za manokana hevitra tyo mba eo ihany raha mianatra ny classe de terminale fa mbola madinika loatra mbola tsy mafetena loatra ny classe de 7e et 3e raha sanatria ary eo am'izay le fanontaniantsika hoe raha sanatria ary ka misy trangana retina ndao tao hoe tsy grave be fa eo ihany any amin'ireny ankizy mianatra amina école mianatra reny iverina ihany ange fanjakana ray fanapa-kevitra hoe akaton'io miova hoa io de iandry an'izay ve fa maninana hatram'izao le izy mbola tsy miova mbola tsy niemitra na ny datin'ny fanadinana izay mihitsy manko ny tiako tenenina hatram'izao zany antony fanapa-kevitra tenen'ny ministra zany hoe atreto aloha zany de voatazona ny datin'ny fanadinana fa ny ao ambadika zay tsy voateniny de hoe iovy io arakaraky ny fisehoan-javatra eo zay miseho zany hoe ny fanatenana ramatoa ministra zany hoe hiha malefaka hihatony hihalefy izao herina coronavirus zao anoany amin'ny fotoam-panadinana anoany manana ny fanadinana aloha zao de fa tsy zarizary ho an'ireo ankizy tsy nianatra zao satria era Madagasikara ange le tsy nianatra fa tsy hoe ho an'ireo faritra anankitelo reo ihany satria afaka ray volana iny CP roviny CP mbola any amin'ny volana Jolay ihany fa folo volana Jolay izy tamin'ny voalohany Jolay le izy fa nahiatra andraisany Jolay le izy tokony Jolay ihany vao CP Jolay ny CP ka sa moa sady de lalaibe de tsy nitsony zay la ay fa ny proviseur namana anankiray zao de miteny an'izao hoe ny olana ozy izy amin'ny classe terminale zao de fa misy olana ny olana de zao hoe maro tamin'ny olona mianatra amin'ny classe terminale ozy izy na amin'ny privé na amin'ny fanjakana manana ray aman-dreny any amin'ny faritany de manana ray aman-dreny ihany koa any ambany vohatra lavitra de lasa makany zareo zay zao de fa mandringa zay zao de fa mandringa nefa ny any amin'ny mpanala CEP sy mpanala BPC koa misy an'izany misy an'izany fa ny anahy fotsiny zany azy zay ny anahy nitsika reo angambany niteraka daholo ka mahafantatra hoe ohatry ny ahoana ny fitebitebenao na de teneniko hoe na raha le ndo fotsiny ary io zaza io na maratra kely fotsiny ary ny akibe tongony ohatry ny ahoana fitebitebenao fa nampineny erika teo hoe raha ohatra hoe raha mijery tsy fantatro moa zany hoe tena mijery fotony ve ny ministera tompona andraikitra ny fampianarana fa raha mijery isika ho andry zay mianatra hatreto amin'ny école rehetrarehetra tsy misy ange afa-tsy 60% ny ankizy tokony hianatra no mianatra any voalohany inona ny anton'izay ny antony voalohany misy lavim-podina tsika zany voafetra ny resaka transport loatra eto satria misy fotoana hoe 60% azafady fa raha misy de misy 20% reo ankizy tokony hiditra an-tsekoly reo manao manara zay aloha ny hitako ray mibozy ny fianarana zanako fanampon'izay ny mialana Antananarivo teneko fotsiny ohatrany hoe Ambatomby Ravafotsiny mihitsy mantsy resaka suburbaine tena lasa tena sarotiny be amin'izay zao ny zandary nanomboka tamin'ny alahady zay de efa misy olana zany da mipetraka any resaka transport zany efa problème resaka tena tsy avelany mandeha tsony tsy avelany mandeha eo zany aho resaka transport mipetraka tsara nge resaka transport hoe ny suburbaine hatramin'ny telo le amin'ny telo io zany tsy hoe amin'ny telo miala aty raha atao hoe aty amin'ny ville zany atao hoe knaps zany le fitaterana tsy hoe amin'ny telo miala io izy fa amin'ny telo efa afaka teo any an-dalana efa andelan-dalana ody ny olana iny zany amin'ny resaka fodina amin'ny resaka fakanesana tem-pianarana koa afako iny
de eo zany ho anahy zany maharay aman-dreny angeny any an-tanana zany le fepetra am'izao a mialatsiny aloha le miteny an'ity fa somary za tsy miteny hoe goragora fa tsy ampy misy tsy fampiny misy fepetra tsy feno zany am'le tsy feno le izy a de isika ave sura amin'ny maray aman-dreny antsika ave hoe tsy tebiteby isika any an-trano any rehefa lasa ny ampianarana le zanakitsika eo zany apetraka satria nireo mpandraikitra ao ministeran'ny fampianarana rehetrarehetra mananjanaka daholo fantany zany efa ny ray aman-dreny efa mifanaraka eo andao tsy hividiana bonbon le akizy mbola misy mitondra bonbon ihany koa mbola mizara bonbon sasany ka nanomboka omaly tamin'ny 12 na piaran'ny gendarmerie napriatiny mihitsy ary ny tena nampalahelo de ireo olona avy any amin'ny faritra zay nanesaka ialanyio sakan'io a alohany amin'ny 12 de nijanon'io ahoana zany ny amin'izy ireny miverina ka izy ireny olona mipetraka eto Antananarivo fa namitahiraka tany misy fianakaviananankiray nandevina de tamin'ny ray sasany teo izy vao tonga tery amin'ny sakana Nalamanga Park de tavela teo ry zareo avy nandevina raha ohatra azafady ke Francis ohatra ny teteny mantsy Francis le izy a raha ny tena marina raha ny resaka famezivezena ny tenen'ny tao amin'ny vaovao kosa zany fampitam-baovao dia ho an'ny olona mitondra entana sy ny olona mandevina sy ny rehetrarehetra mitondra razana sy marary dia mahazo autorisation avy nandevina koa zany dikan'izay fa tsy hoe mandevina izy de hoe tsy afaka iverina mitondra marchandise koa izy ka iverina mivida le camion mahazo mandevina noho izany rehefa avy nandevina izy ka miverina vida le vatapata mahazo miverina ka mifanontaniako de zao ay araka izay ve ny ampiary mpitanto filaminana tiko mbola piko anankiray hoe ny miova faritra ohatra zao Analamanga ho any vakina de aleo tsy olonaro fa hoe tahaka ny hoe Sénégal mahazo baiko le izy fa tsy jerena le fepetra mahazava be ny teneny filoham-pirenena mihitsy hoe rehefa miova faritra fa tsy mbola voetsy ambato miravavy de fa tsy avelanao an'ity izy ambato ravavy eny mbola anatina Analamanga aiza daholo ny faritra ny faran'ny faritra Analamanga faritra Analamanga zany zao raha miana atsimo de ao atsimona Bentsy Analamanga Park mbola aty Antananarivo mbola tsisy tokony hifanenjehana eo ny Analamanga atreo ny faritra Analamanga raha ohatra ianao ka ho an'ny Tomasina ao amin'ny faritra ao amin'ny faritra Ambatolaona mbola mihoatra an'io aza raha hoe navaratra ndray ianao faritra Analamanga ny teneniko faritra Analamanga mariko ary ny ray mbava de zao hoe mahalala ny geografia na Analamanga ve mpitanto filaminana na vakina karatra na Itasy tokony alala na Betsiboka na Analamanga tokony fantarina Analamanga ka satria Anjozoro be zao raha tsy diso mbola Analamanga Ankazo be raha tsy diso mbola Analamanga de any amin'ny faritra Ankazo be farany zany Andramasina mbola Analamanga de Andramasina mbola Analamanga ihany koa de any amin'ny faritra Andramasina farany district Andramasina zany no Analamanga mieritreritosika mbola Analamanga fa tsy mbola Itasy ka izay rehetrarehetra zany ny mpitandro filaminana tompoko de mahafantatra an'izany ary ampahafantarana zany no asany zareo be kokoa noho itsika izy satria ireo olona manana ny circonscription fa le olona mandeha no tsy mahalala an'le faritra hoe mbola Analamanga ve tsika zao sa tsy Analamanga tsony mila passeport ve makaty sa tsy mila passeport zay rehetrarehetra zay tokony ho fantaritsika itsika vahoaka tsotra satria itsika zao ary miresaka de fa eto onao Francis azafady sakany tany ray ahafantanina nanitiketika an'ala izy za tsy miteny hoe mety na tsy mety le fanapa-kevitra le izaho zay mipetraka ato amin'ny faritra Analamanga zany libre ve zany mivezivezy amin'ny faritra Analamanga satria amin'ny ora fivezivezena fa amin'ny ora tsy azo vezivezena de tsy libre ianao raha ohatra mantsy apetrako indray mantsy ty hoe za zao eto Antananarivo zay Ventos za io zany firenena hafa ndray any efa nivoaka faritra za io zany ve de afaka mivezivezy makany akazo be tsisy riska ve ho an'izay riska amin'ny ora fivezivezena amin'le resaka coronavirus ndray zany miverina amin'ny ora fivezivezena de mahazo mivezivezy ato anatin'ny faritra ny olona mpivezivezy fa amin'ny ora tsy azo ivezivezena de tsy mahazo mivezivezy raha tsy manana fahazoan-dalana ndray koa
ary amin'ny antony tsy azo ray oratolakandro zany amroa zany raha misy fanontaniana anankiray ary zany hoe Francis azafady anareo amin'ny roa reto hoe le olona niandro tary amin'ny 12 voasakana ireny ve zany rehefa tonga ny amin'ny firy maraina dia nahazo nandeha am'izay sa ahoana tonga ny amin'ny 4 maraina satapitra misy teo reny hitanao le hoe nidana miverina ozy ry zareo na bisikileta na moto ny fanapahan-kevitra hoe mifarana amin'ny 12 omaly atoandro ny fahazahoana mivezivezy miditra sy mivoaka an'ireo faritra telo reo Analamanga Mahatsiatrambony Atsinanana faritra hoe fa tsy tanàna Antananarivo akory na tanàna Fianarantsoa na tanàna ny Toamasina fa reo faritra reo de nanan-kery nanomboka omaly tamin'ny 12 atoandro tsy mahazo miditra ianao tsy mahazo mivoaka ianao ankoatrareo efa voalaza ireo noho izany any ianao de any ianao tsy misy lera tsy misy fotoana tsy misy inina tonga fa tonga de any ianao de any ianao na amin'ny 4 ora maraina na amin'ny 5 na amin'ny 4 any ianao de any satria manko zao nisy olona navana natitra sakafo tsy fantatro le tena olan'le olona tamin'iny fa naharitra ela moa zany fa nadedina azy teo nanatitra sakafo tany Manjakandriana voapetaka teo mbo malaza teo sa tsy haiko aiza hoaiza amin'ny fipetrahan'ny gendarme Manjakandriana nga tsy ao anatin'ny Analamanga tsy haiko raha manamarika an'le hoe kaikaiky nambanitsena amin'ny lany iny tavela teo ry zareo tsy navelan'ny gendarme nandeha intsony rehefa tsy avelany mandeha anao de tsy avelany mandeha intsony fa sao de tamin'ny ray ora zao koa ny amin'ny ray ne zany ka ny amin'ny ray tsy mahazo mandeha intsony rehefa atao anatin'ny faritra na aveo fotsiloka eo Tanjombato azy tsy azo atao intsony amin'ny ray kanefa le izy fiara-pitatitra sakafo nanatitra mofo dopaina tany Ambatolampy tany Manjakandriana ka izay zavatra zay le mbola ilana an'ilay fahazahon-dalana foana hoe ny mitondra sakafo ny mitondra marchandise moa ny filazana azy eo ny entam-barotra dia mahazo mivezivezy raha ohatra ka manana an'izay fahazahon-dalana zay hoe mpitondra sakafo mpitondra marchandise zay izy mpitondra entam-barotra zay izy na mandroso mitondra le entana na miverina mitondra tomobile vide tomobile tsisy ninina mety daholo na mitondra razana mandroso mitondra razana miverina mitondra misy rivotra mifoka sigara rakoto mamonjy raha nanonina nidirany rivotra miezaka ny teknisiana atsika zay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny Facebook miezaka sady mamoaka ny sary no mamoaka ny feo fotoana anararotana ihany koa iteneny ampiheno fa azonareo atao zao mijery ny fandarana rivotra amin'ny alalan'ny Facebook mivantana Facebook zany hoe sady mahay no nareo ao mahita ny sary amin'ny page Facebook ny RDJ anareo no miditra de mahita an'le izy ao RDJ 966 fa zay le izy zay anarale page Facebook misy FM ave ay RDJ 96.6 FM zay anarale page de miditra ao ianareo de afaka mijery ny fandarana rivotra mivantana io
mba tsy ilazana aminareo hoe misy diso kely izy fa misy fahatarana 2 secondes ny feo tonga any ka izay no tsy mampety an'le izy ka hoe hiditra mivantana ireto namana mpanentana ireto avy any am-pandehanana any satria azo atao zay ho anay zay mpanentana satria manana an'ilay lien na ilay rohy ahafahana miditra mivantana izahay tsy mety raha ohatra ka lay zay mbola vitsinenana zay tamaly lay micro an'le telefona no itenenana na le haut-parleur an'le telefona no enona tsy mety le izy satria misy fahatarana kely 2 secondes na 2 secondes eo de maneno mafy be avy ato le izy de raisinao le feo ato de lasa misy large scène lasa wow zay toizo ny faritra anankiray rehefa confiné dia lay faritra ray manontolo no confiné fa tsy hoe ao aminareo amin'ny district Antananarivo Atsimondrano ao na Avaradrano ao de efa misy an'le izy ka zahay district Anakazobe na district Anjorobe mbola tsy misy an'le izy de aleo zahay mba hanao confinement mitokana aty anjarany anray mandray an'izay fanapahan-kevitra zay ho raisiny ao anatin'ny distrikany ao fa ilay confinement général dia général na caporal izy zay fomba fisehoana eo de ho an'ilay faritra na Alamanga iray manontolo mihitsy satria ny fanontaniana atsy mantsy hoe Anjorobe zao ohatra mbola tsy nahitana tranga mihitsy ka sao de tokony mba hiatakataka kokoa tokony mba harovana kokoa anjarany any mandray ny fepetra satria ny tomobile avy ety Antananarivo zao ohatra raha ohatra ka ho any Akazobe na ho any Anjorobe de mba anjarany ao no miteny hoe aleo nareo mba mandalo kely satria izao tsina le tsy misy fampinao anatin'ny izy tsy voatery ho testane fa hoe mba raha maso ny olona tonga avany satria misy famezivezena ny kiraim-bozy areo inteny hoe misy famezivezena andorany fotsy zao mbola tsy nahitana tranga mihitsy de iteny hoe zany hoe aza makaty andorany fotsy ianareo sarotra be zany Tanjombato zao mbola tsy nahitana hoe mety mbola tsy fanapahan-kevitra zany tsy atao an'ny fitondrana rery ihany fa tokony décentralisena kokoa zany ampidinina kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra satria rehefa mijery amin'ny mivay tsika zany satria tsika zany tsika tsy afaka hiala mivahiny mihitsy satria ny mivahiny koa hitantsika koa ahoana fomba ataony zareo mbola tsy nahitany any vahiny Star Times voilà fijery publicité fanazanatsana jereny vahiny le be ny tanàna ao am'le faritra no manapaka ohatrany tena hoe publicité mensongère tsy vero hoe ataonao le manina be tanàna lay le be ny tanàna any am'le faritra anankiray mantsy de izao hoe le aniverana le be ny tanàna ao am'le faritra no manapaka no hoe ho atao sa tsy ho atao ny confinement averina mianatra tsy averina mianatra le mpianatra ao anatin'le faritra anankiray za mifa azo ny be ny tanàna eto Madagasikara atao zany zany efa tsy hoe koa hoe hanao confinement hoe hanao confinement mitokana isika aty Andorana fotsy ohatra tsy zay le fanapahan-kevitra ka fa ny faritra no atao confiné atao anaty confinement fa ny be ny tanàna na Tanjombato na Ambato fotsy ohatra de afaka mandray fanapahan-kevitra izy hoe ianareo zay tomobile rehetra miditra sy mivoaka eto de tsy maintsy tifirina désinfectant daholo ohatra zany na tsy maintsy jerena daholo a température nareo fa zay mbola moyen opératanana aloha fa mbola tsy manana le test atsika ohatra hoe tsy maintsy manao casse-bouche daholo ianareo na nivoaka ka zay ndraindra izy miverina am'lesantsika moaly izy hoe mba farafaratsy manao casse-bouche daholo any amin'ny faritra tsy matsinanana ange tsisy fa ny olona manao casse-bouche daholo ny any Mananjary manao casse-bouche daholo ny any Ambositra tsy azo tsy diana intsony ny toerana ny fonja manatitra sakafo ary le olona mbola raha maso be fanomezana andraikitra ny tompona andraikitry ny faritra ny tompona andraikitry ny isa-tsokajy ny isanambaratongany ary rehefa omenao le andraikitra zareo aza dino fa zareo any ny eny Kianja zareo mahita ny zava-misy eny zareo mahafantatra hoe reto daholo ny zavatra misy eto amin'ny faritra sy ny toerana misy raha tsy amenareo ka raha tsy omenany zareo le fahefana afaka manapa-kevitra hoe zao ny zavatra ho ataonay aty amin'ny faritra aty fa raha fa miandriny avy any ambony foana satria zay foana mantsy menga avy any ambony le baiko anika na le fandraisan'le izy raha fa samy hafa daholo ny fandraisan'le olona tsirairay an'ilay fanapahan-kevitra tsy ampy mihitsy hoe antsoiny 919 zany mahita hoe azon'ireo tompona andraikitra isan'ny sokajim-paritra ireo vondromaoka tsy njara-pahefana ireo atao ny mandray fanapahan-kevitra hatreo amin'ny nivoany mino fa misy zany fa misy kosa ny fanapahan-kevitra tsy ho azo ny raisina fa amin'ny niveau ambonimboniny eo amin'ny hahavo ambonimboniny no mandray zay fanapahan-kevitra zay ohatra am'zany confinement
ny confinement na total na tsy total de tsy ho azony atao ny mandray zay fanapa-kevitra zay satria efa nisy chef de district anankiray nandray an'izay hoe ianareo zay tomobile tonga avery amin'ny faritra Analamanga ka tonga eto aminay zay tsy teneniko hoe aiza lizy dia tsy maintsy en quarantaine daholo ianareo olona zay tonga reny tsy nanaiky an'izay ny avy ety amin'ny fitondrana fohy be satria tsy mbola quarantaine aloha ny fepetra raisina fa mbola confinena aloha zany hoe ny confinement de ny faritra anankiray ny confinena ka tsy mahazo tsy azo atao ny mivezivezy miditra sy mivoaka ao amin'le faritra zay ny confinement fa ny quarantaine ilay olona mihitsy no ahiboka ao anaty trano de ao ianao no mijanona ao amin'ny trano io ianao de raha maso mombanao ray manontolo na manahoana na manahoana na mivoaka na miditra le trano azy ianao de misy fepetra entitra be mihitsy zay ny quarantaine ka noho izany iny tsy ho azony atao iny fa raha ohatra kosa ka fepetra hoe raha ohatra kosa ka fepetra hoe fatako mampanoaka an'la le mamonamonena an'la zavatra zay raha ohatra kosa ny ka hoe handray fanapa-kevitra le maire hoe na le chef district hoe zay tomobile tonga rehetra avy any dia tsapaina daholo ny température an'le olona za sy fa tsy andany zany fitondranafobile tonga avy any de tsy maintsy tifirina désinfectant daholo tena manao an'izany tokory zareo Francis fa tsy andany zany fitondrana fohy be zay tsy nametraka an'izay akory satria ny vaovaoan'le télévision sy miakatoko namoaka an'le izy ny zavatra efa nisy de zao raha ho an'ny faritra andrefana Madagasikara faritra Mahajanga de efa zay misy le zavatra natao hoe ho an'ireo olona le tamin'ny fisokafana kely ny 3 andro iny le talatalana biraka misy nahoana alika ho anareo rehetra maheno ny feo de nanio fotsiny rehefa fantatra reo ny endriko tenena mafy any tia na hoan'ny mpiaino aloha zany ne tsy maninona aloha satria tsika fantatra ihany koa fa mbola vao eo ampitadiavana an'le lalana mety tsara réseau le na aloha zao aloha tamin'ny marina teo fa sariko mipotrapotra teo mihitsy pamoana be fa za miverina am'le sujet vetivety kely atao ve 2 minitra sasany de asio pipipipipip ny le fampiarana fepetra amin'ny ankapobeny na tetina tany Dilambato de mila le atao jurisprudence azavaina kely an'ny rehetra le atao jurisprudence moa dia ny fampiarana ny lalàna amin'ny maha olombelona le mpampiatra ny lalàna zany hoe rehefa eny an-dalana raha ny tena marina de tokony efa vonona amin'ny tranga samy hafa io jurisprudence ny mpitandro filaminana io satria tena misy tranga tena amin'ny maha olombelona sy amin'ny fianakaviana ka lasa mihoatra ny resaka aretina le izy any manko ny tena olana kely amin'ny zavatra iainantsika amin'izao misy fotoana atao daholo ny fepetra ara-tsosialy sy fitandrona sisisy adino le aretina nefa rehefa ny tena marina raha ohatra ka misy an'le termometra kely eo amin'ny andriny ka ohatra tsisy an'le température le olona aloha mety misy an'le aretina izy any anatiny any de eo ny ilana an'le jurisprudence le mpitandro filaminana ray zay faharoa ny resaka hoe misy resaka teo manko hoe be loatra tsika gasy ny pitsikera nefa tsy manome vahaolana somary tsy akeko zay satria tena manjary kivy ny apahana malagasy mpiteny amin'ny mapety azy tsara sy mpamme vahaolana misy ka ary misy ary ny malagasy manome vahaolana dieny mbola tsisy olana akory zany hoe manao anticipation izy ka manome fa ny olana matetika araka le resaka efa fataoko hatramin'izay ny manana ny toerana amin'ny ankapobeny dia tsy mihaino ny mahay amin'ny ankapobeny zay amin'izay lafin'izay kosa aty amin'ny ilany ray kivy ndray ny mpanome hevitra raha voatsapa amin'ny toizako kely zay voateninao zay goty am'le hoe miaino ary indrindra fa hoe miaino ny mahay hoy ianao ny fifanankalozan-kevitra no tokony ho tanjona am'le fampiainona fa tsy hoe mihaino fotsiny kafe miaino inona moa ny raharahako aniko za zay efa niaino tsy izy kosa zay fa le hoe
aiza ny azo tanterahana atao mazava mihitsy hoe zao ny antony tsy nahafahanay na tsy hahafahanay manatanteraka ny voalazanao mpanohitra iny na ianao mahay na avaram-pianarana iny zao kosa andao iarahantsika manatanteraka misy ve fahafahanao manampy anay amin'ny fanatanterahana an'ity ary arakevitra moa amin'ny ankapobeny ny tolo-kevitra ireny olona henoina ireny ka izay zavatra izay no ampifandraisitsika amin'ity valana retiny ity raha mbola ionina isika be sy ny maro amin'ny hoe eno izy elazain'ny mpitondra fa isika tsy milaza ny tena zava-misy eo ny lesoka anankiray zay faharoan'izay koa raha mbola isika no mibana am'le hoe hotsinjovina isika fa tsy hifampitsindro zany hoe tsy misy ezaka hifanakalozatsika ka mitera-bokatsoa fa de ny omena fanampiana foana ny anaovana fitiliana foana iandro fitiliana ve anao vo hitandrina tsy izy kosa zay fa diany mbola tsy nandalovan'ny fitiliana azy ianao de efa mahazo antoka hoe madio ny kiraroko miditra ao an-trano ahohatra zay ny fametahako ny aro ny tava tsy ny aro saoka no ilana azy na ny aro vava fotsiny fa na ny orona azy azo antoka kokoa ianao ny fiarova-tenanao am'izay zavatra zay ianao mao an-tsainao ohatrany le hoe matoa miaro ny tenako am'ty otrika aretina covid-19 tia dia miaro ny hafa koa honora ny zavatra nampalahelo moa zany ho an'ireo le olona le tavela ireo ihany aloha zany mbola ty an-tsaiko aloha satria reo olona reo de olona mipetraka eto Antananarivo reo olona reo de nandeha namita iraka tany nahazo alalana nandeha nakany velan'ny faritra ry zareo ka rehefa veriny zareo ngazany zala aloha fa tsy fantatry zay fanarahana nataony tao ve zany angamo honora tsy nasehoany alalana mahiraka azy iny ohatra hoe mpiasa ministera izy a ny sekretera général ministera mihitsy nandefa azy na ohatra amin'ny français izy mihitsy efa nomena ny hafatra ny alahady hoe modia ianareo zay mamita iraka fa raha ohatra ka tsy tafiditra ato anatin'ireo faritra telo reo ianareo amin'ny foloratoandro de mijanona any nisy nanezaka nandeha nanenjika an'izy fa tsy zay zo mazava zay lazainy français mazava be mihitsy ka efa lazaina teto maly ane zay marimarainy hoe tsy azo atao ny miditra sy mivoaka n'ireo faritra telo ireo manomboka ny alatsinainy faharaiky ambin'ny folon'ny volana me amin'ny 12 oratoandro ahoana tsy nalala karaha de efa filazana efa natao be de be izy iny jamino fa raha olana mitahiraka tokony connecté foana raha olana mitahiraka afaka miteny rambelo aza zao maheno rambelo ho an'ny mpieny ve zany sa ay mbola tsy mivoaka zany ke mbola tsy mivoaka ty ampieny zany dia zay zavatra zay efa nalefa daholo amin'ireo zandary sy polisy miahy ny resaka fandriampahalemana sy resaka fampitam-baovao isan-tsokajiny erany district rehetrarehetra tadidio fa raha ohatra ka mpiasa mpanjakana hoe kana mitahiraka tsy maintsy mandalo amin'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-paritra amin'ny faritra misy azy andalovany an'ilay hoe de iny ao tsy maintsy nampilaza azy hoe amin'ny 12 foloratoandro ny farany idiranao amin'le faritra andehananao io raha ohatra ka ray amin'ny faritra telo raha ohatra hoe izy namitahiraka manana taratasy aloha tsy olana fa reo olona nandeha fotsiny am'izao le nandeha le tsy namitahiraka zany tsy namitahiraka fa olona nandeha fotsiny ny adalany zany fa ambonin'izany ange misy le ora voafetra hoe atramin'ny ray Francis le fanambarana le tandrem-bozy zany le hoe nisy fanambarana le hoe tsy manan-kery itsony ireo fanomezan-dalana nomena satria be loatra ny komoberaka nomena an'ireo olona tsirairay avy ireo ohatra nandeha nanatitra-katsaka ho an'ireo zafady aloha raha ohatra ka marchandise ho mbola mahazo mandeha foana olona tsotra nandeha nakakatsaka tany ambanivohatra izy ho anazy nakavary izy tany ambanivohatra nangataka lalana izy tapitra tamin'ny 12 moaly ny fampiasana an'le alalana ireny zany anisan'ny tavela iriany ebakebaka mahitsy anina satria tsy avelany zandary maniditra izy ndana miverina any ambanivohatra any ianao zany nefa tiany fonena ndray zany anisan'ny olana daholo mino aho fa niteraka sakoroka pilaminana ihany natao moaly ny fanambarana iny ny alahady tsy tadidiko izy iny na lahady tamfiry na lahady tamfiry no nivoaka fa vo natao ny fanambarana iny lahady atoandrotoandro teo ataotsika hoe tamin'ny filazam-baovao tamin'ny ray tam'le miara-manonjy iny teneny la raha eninay nge la fa eninay kely tsy fatako zao na le iza zao zany tenenako zany satria tsy de fahitako eto fa ok
Ay, vokiary. Mazava tsara. Zay tsy mahay. So izany mety ho tapahako aloha zany Rahaba. Salama. Salama le. Raha ohatra nareo salama mba salama ihany koa atao maraina teo ny miseho aloha zany a amin'io hoe fetiteny hoe hoampina ve ny fepetra de raha ohatra ho ampitsika ny fepetra de tsara ny verenana aloha fa misy didim-panjakana navoaka ny fitonam-panjakana efa inefatra zao ao anatiny ratsy ny feo tsy manina vatalainy koa ratsy sérieux ty any tohizo rahambelo ay misy didim-panjakana misa efa navoaka zao hoe ame anara-pahasalamana itina hoe état d'urgence sanitaire zany hoe ny fahasalamana no mibaiko fa tsy le toe-karena zay aloha tokony ho fantatry ny olona rehetra hoe tsy le toe-karena samy ty andeha daholo matapaka andray zay tena ary ty eny tsara mitenena mazava tsara ay ka io le hoe ame anara-pahasalamana io zany mitarika zavatra be dehibe mitarika zavatra be dehibe mihitsy eo amin'ny lafiny ara-toe-karena fa le fahasalamana ny resana ohatra lampanrenana lafy Madagasikara de hoe mahazo mivezivezy malalaka eran'ny Madagasikara ny olom-pirenena rehetra fa ao anatin'izao zavatra mitangizao de tsy malalaka satria le didim-panjakana inefatra efa niraisina zao dikan'izany mangina aloha ny lalam-pandrenana zay ny antony nanaovana an'iny hatram'izay tsika tsy nahafantatra akory ny hoe ny faritra fa am'izao fotoana zao tsika manomboka mahalala an'izay zavatra zay ahoana ny fomba halalantsika azy satria misy gendarme miandry eo na ohatrohatran'izany reny a de zay tsy nirian'ilay didim-panjakana zany ny lalam-pandrenana tsy misy lafiny ara-toe-karena nosoratana loatra tao anatin'le didim-panjakana momba an'le hoe ame anara-pahasalamana fa ny fahefana nomena ny président ny république sy nomena ny prime ministre no ao ndikan'izany rehefa manao zavatra ohatran'io zany ny fitondram-panjakana de mandefitra daholo ny lalàna bitika rehetrarehetra any ambadimbadika any ary tadidio fa ny lalàna tamin'ny taona raiky amby 7,700 nivoaka tamin'ny 17 ny volana jolay izy iny no miverina am'izao fotoana zao momba an'io le hoe état d'urgence io ary eo anatin'iny no ahafahana naka ihany koa ny fiaraha-miasa na le hoe réquisition amin'ny onjam-peona télévision na mety ho gazety antsoratra ihany koa de eo am'izay zany no miainga izy de isika miandry an'le kabarin'ny président république isaky ny alahadiny vao mandray fepetra isan-karazany ohatra hoe fampianarana hôtely makorel chauffeurna taxi de reny zany le fepetra fanampiny am'lay zavatra mitsanga fa tsy hoe sanatria isika rehetrarehetra de mieritreritra foana hoe mandeha le hoe ame anara-pahasalamana tonga de efa misy resaka momban'ny taxi ao na ohatrohatran'izany fa iny le fepetra iny raisin'ny président république noho ny fahefana feno ananany dikan'izany zany io le lafin'ny fampianarana resantsika mampimenimena atsika io de hoy ny président république andao ampidirina hianatra ny ankizy fa misy fepetra ohatr'izao de izy zany ny tokony hiteny araky ny fangatahan'ny olona rehetra am'izao fotoana zao fa tokony isy ny fanalana indray ny ankizy any an-tsekoly na hoe ajanona mihitsy aloha ny fampianarana araky ny resaka atsika any keo fa zao ny tena olana ny tena olana de ty isaky ny miresaka an'ity hoe ame anara-pahasalamana ity de le toe-karena foana ny resam-ponina ary aza omena tsiny ny olona raha miteny hoe izay mpivarotra amoron-dalana meo fanampiana izay mpanao baolina kitra meo fanampiana izay artiste meo fanampiana satria tsy zay angeny naka n'lay fepetra tamin'le didim-panjakany de zay no mahatonga an'izy io ka ny zavatra resantsika zany am'izao fotoana zao de hoe ahoana no ahafahantsika mijery akaiky ny raharaha-pirenena amy resaka fahasalamana aloha de avy eo miresaka relance économique indray avy eo na miresaka indray hoe fiverenan'ny mpianatra fanamariana no entiko
fa raha ohatra ka maty ny taona anankiray na le hoe année blanche na hoe année sabbatique araka ny tenenin'ny Francis tsy midobla akory le mpianatra fa ny fotoana no hafa mihitsy zany hoe raha mbola T3 ihany izy amin'ny herintaona satria amizay vao miverina mianatra tsy midobla izy fa miverina samy T3 daholo ny olona rehetrarehetra ny ray kilasy taminy satria miova de ohatrohatran'izay ka manao fitakiana daholo reo olona rehetra reo tompoko hoe zay meo an'izao satria ny antony io le lafiny ara-toekarena io no marary indrindra marina ny tenen'ny mpanao politika anankiray hoe fanapotehana toekarena nisy teto amintsika fa tsy nijery le amiana ara-pahasalamana marina ny tenika atao hoana moa fa ny zava-marina indraindray mankarary fo ary de ny zava-marina koa indraindray mahatonga ny olona misaritaka tady dio fa ny teny gasiny le hoe amiana pahasalamana de hoe olana goavana ara-pahasalamana mampisahotaka ny olom-pirenena zay le teny midikany hoe misahotaka samy malala an'izany tsika any anatin'ny conseil des ministres anie zany resahany hoe misahotaka ny firenena na itsika rehetrarehetra tsotra io ary de mahatsapa an'izany daholo toy izy kely aloha vetivety fa fantatrareo fa teto ako fa sovaky eto ny tataviako toy izy kely aloha za manandrana zavatra re ohatran'ny hoe le resaka mpianatra ny resaka le mpianatra teo moa zany hitako hoe fotoana ihany koa zao anovan'lay fotoam-pianarana mihitsy satria efa nisy projet an'izany ange le taona lezasa nge mitombo eny ka tsy le taona fa efa nisy peste teto amintsika efa nisy grevy teto amintsika de nihemotra arakarak'iny daholo ny taom-pianarana rehetrarehetra nisy examen teto mois de septembre nisy examen teto mois d'août mois d'octobre karazana fanadinana niainana daholo fantapantatra fa azo atao amin'ny septembre sy amin'ny octobre le fanadinana fa izao ka tsy sura mihitsy na septembre na octobre raha izao fanteny zavatra zao ka le hoe année blanche sy année sabbatique ane zany no resako e de hoe aleo zany rehefa ahemotra ihany de ahemotra amboarina mihitsy ny raha fampianarana mihitsy le fotoana ianarana mihitsy no alamaakarak'izay lasa betona le zanany a nefa mbola miverina classe de 6e efa inona hoa zany hoe le zanako maty sy marave hoe tadiavinao sa le zay manko ny tsy azon'izay fa tsy zay ny anamafifaka tsara zay mantsy le izy hoe alao a rehefa samy zavatra mitranga ihany iza moa tsy nefa ny dobla tany ampianarana iza moa tsy nefa tratran'izany crise zany tany tom-pianarana zay nianarana de eo zany no anamboarana eo zany le tokony anamboarana le izy hoe aemory satria efa be deabe nge ny teny hoe hamboary ity fotoam-pianaratsika ity satria ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina no vakansy atsika satria manaraka le rafim-pampianarana avy any ivelantsika de ny ivelany ange ny fahavaratra no volana jolay sy no aogositra de volana jolay sy aogositra iny izy ny vakansy ko maninona ary ny atsika raha atao vanim-potoana fahavaratra koa ny vakansy tsisy olana am'izany mihitsy ene azo amboarina nge zany inona moa ny olana tsy anaovana zany efa be deabe eo koa zany ve le efa programme an'le PS2 azy azonao alamina ihany izy de alamina eo ihany koa hoe mitohy mitohy ihany koa hoe inona moa tsy amerenana ny fanagasiana fampianarana maninona raha verina fanagasiana ny fampianarana ny antony de zao rehefa makany ambanivohitra foana moa nijerena voalohany iny ambanivohitra ny vitsy ny manana tele vitsy ny mijery tele ary firisanjato ny olana ambanivohitra no mijery tele mahazo ny film am'teny vazaha io tsy rany am'zay teny vazaha tsy isy rany le teny vazaha kory fa nazy le sary hitany no iny ny film aminy ka eo hoe avereno amin'ny teny malagasy averena ny fototra malagasy satria zao tele amin'ny teny vazaha io am'izao ay tao le teny ratsy vazaha am'izao io anamafy ny zavatra resahan'ny erika teo tianamafy ny zavatra resahan'ny erika teo a zavatra resahan'ny erika ne tsotra fahasalamana aloha vao fianarana fahasalamana aloha zay vao toe-karena fahasalamana aloha zay vao politika zay zany ny zavatra tokony izy satria ame anara-pahasalamana no misy matany firenena ny dikan'izany le fahasalamana aloha ny resahana satria olona salama ny ilaina de avy eo mandefitra daholo na le toe-karena
na le politika ary zay zavatra zay no tokoa am'izao fotoan'izao ary io le hoe atao am'izao fotoan'izao io zavatra tsy sarotra io raha ohatra ka tena fantatry ny olona hoe mahafaty ny fielezan'ny resaka aretina amin'ny alalan'le virus dikan'izany tsy isy olona andeha hamono teny eo mbola andeha hanao an'izao na izao raha ny fahasalamana ny ao an-tsainy de zay no mahatonga an'io resaka isan-karazany am'izao fotoan'izao io tsy afaka manao planina aloha raha tsy efa hoe mifantoka ny herintsika rehetrarehetra midona mikaroka an'le fahasalamana fa raha ohatra tsika sady heritreritra hoe inona no hoanina ara-pitso inona no hoanina rafakapitso nefa tsika viretra be milalao virus isan'andro de ho hitantsika tokoa ny sakafo ho hitantsika koa ny relance eritreretintsika amin'ny lafiny ara-toekarena fa isika ho faty ihany ary ny olona raisy ohatra Randela zany mahatonga tsika gasy tsisy maty an'ity virus atsika viretra satria ny fahitany virus viretra atsika mahatonga reo matahotra io coronavirus nareo ka raisiko ohatra hoa le ao Maurice ny ao Maurice anie roa sisa roa le tanako jerena roa sisa no marary ao fa tao kosa nisy 10 no maty ary ny dikan'izany tsy nanana tranga intsony zareo nandritsy ny 13 andro amin'ity anio ity dikan'izany zany ohatra ny afadozatra zareo amin'ny lafiny tsy fantako zay ilazana zany kanefa mila mailomailo ihany zareo am'izao fotoan'izao ity ny zavatra mba teneniko amintsika rehetra tsy misy relance ekonomika mety ho tanteraka raha ohatra mihidy daholo ny sisy tanin'olona zay aloha zavatra anankiray le resaka tourisme sy ny karazana tsy isy zavatra ho ataon'ny taranantsika eo amin'ny lafiny fampianarana raha ohatra tsika zaza malezolezo no hoentintsika any ampianarana ary zaza mitaintaina isan'andro zay zavatra zay no mila fepetra aingana za eto de manaingany fitondram-panjakana tokony atsapy izy fa tsy hoe miteny izy amin'ny valoalina amin'ny alahady de alatsinainy lasa misy olom-pirenena vaovao be ho hitany aloha de tuition zay nefa ve yo
misy zavatra ambara ary ty e misy olona miasa mpanjakana ohatra tsy tsy avelan'ny olona manam-pahefana omboniny izy irava amiray nefa amiray de efa tokony tonga ny manam-pahefana tokony eo ambaniny de le manam-pahefana ve no arahina ohatra hoe tokony irava amiray ho a le olona na irava androambe folo efa ifanarahana teo aloha koa zay am'roambe folo mba hahafahan'ny olona mamonjy ny tranony amin'ny adiny ray sy zany hoe hatramin'ny any an-tranony amiray kosa le firavana ary mandeha hatramin'ny telo ny fiara mba hahafahan'ny olona mody any an-tranony taxi be zay taxi be le izy ka fa hitanao ny embouteillage nakady-bahoaka amy roa ny zavatra tiako hitrikitrihana eto de zao aloha vataniko hoe tsy rariny kosa raha efa fanarahana zao fa ary io fahasalamana vao toe-karena oirambery teo nahoana le olona ny tsy ravanao raha tsy amy telo iza io manam-pahefana io teneno amiko directeur général tele général iza io manam-pahefana io secrétaire général io ministre io directeur de service io misy koa tsy hoe fahamehana raha asa satria hoanay zao ohatra zao nisy fotoana nizarana masque sy covid organique teny mahitsy fa amiray ora sasany vao vita ny fizarana ho an'le fokon'olona tamina tanàna anakiroa zay nandehanana ireo amiray ora sasany mahitsy mbola atao anatina analamanga somatsara mihitsy de ahoana moa tsy ahoana moa ny ahafahan'le mpiasa miteny kosa hoe zay tokony mirava amiray le fokon'olona ary mbola milahatra eo arakaraky le fahamehan'le asa tsy fatako zay asa ataon'le olona fa talohany alatsinainy teo zay faritra le amromby folo entina mihitsy io eo ampitondra fanjakana le manazatra ny olona entina amin'ny fotoangasy zay mahasorena na ny manonona an'izay azy rehefa hoe am'izao any amin'ny orinasa tsy miankina ny azy rehefa ora de ora fa nahoana ny ara-panjakana tsy mba hanaraka an'izany raha ifampitay isika raha nga de andao atao an'izany ka iny le fomba malagasy hita zay maharatsy azy le fahatarana verenako ray mandeha rehefa nizaran'ireo masika ireo zahay ny fokon'olona mbola milahatra tsy maintsy misy ny taratasy ho fenoina boky kely mihitsy moa zany ho fenoina zay anoratana ny anarany olona tsirairay sy ny toerana misy azy tsy ho tenena koa aloha ny lohan-trano fa tsy vita lizy fa tonga de tenena fotsiny le fokotany misy azy eo anivon'ilay faritra zay nanaovana le fizarana masika sy covid organique ary de tsy maintsy manao sonia tsirairay re olona reo ankoatra zay soratana ny anatin'ny carnet pokotaniny ny olona anakiray farafakely no mandany 3 segondra na 2 minitra eo noho izany rehefa natao ny filaharana amiray ora sasany vao vita ny fizarana ny fokon'olona iray manontolo teo amina toerana anakiray amiray ora sasany efa mihoatsina kosa le fotony tokony efa katsina kosa le zavatra tonga ny olona izaran'le izy tsy possible intsony zany tonga ny olona izaran'le izy dia mbola atsona megafona le fokon'olona aloha efa tonga le olona izaran'le atsona zay rehetra de atsona miakatra ny avany an-tsaly raha izay le olona sasany eo amin'ny fokotany eo tompoko misy any amin'ny 2 kilometatra miala eo ny toerana misy azy mbola zay izy vao maheno an'le izy zay vao andeha azakazaka akeo telo zay le fokotany tsy irery no andehanana fa mbola misy fokotany anakiray any amin'ny 10 kilometatra miala avy eo mandeha tomobily ndray mandeha makany zany rehetrarehetra zany nisy ary tato ato fivorinana trehiko ho avy ny solomavambahoaka ho avy ny lehibe ny districta ho avy ny be ny tanàna zao no tenenina taminay amy 7 nareo de efa eo district tonga zay amy 7 amy 2 izy tompoko vao tonga de zao no tenenina taminay ka tsy maintsy namonjy tarista tsy fa iza moa no manao rehefa makarisy makatsy anao de tsy maintsy niany de ny aty ampiandrasana maninona raha alamina mihitsy le izy hoe isika zao ao anatin'ny confinement tompoko de zahay efa mahazatra anay mpanakanto io rehefa tonga ny fotoana andoavam-bola amin'ny 9 ora sasany amin'ny 7 ora hariva dia tsy hita izy ary rehefa karohinao any amin'ny tranony izy na any am'izay toerana tokony isy azy indro izy mibabibaby tanana manatona anao amin'ny chambre misy anao de hoy izy hoe nandohany volany hôtely zahay de mbola nandohany sonao de mbola nandohany fa ny anao farany honora zany ky miteny enay ary magerena le izy manao eseako eny ese le aly
Oi virenana nge le mpianatra teo le mpianatra teo zany raha virenana de zao ny mpiasa ary ajanona ny fitadiavam-bola raha ajanona ka de ao tokotany nisy manao eseo voninkazo ao tokotany amle voninkazo eo atao eseo fa eny be ato ny feo lay fatata be eo ambadiky varavarana le mpianatra teo zany voninkazo lesy ny mpiasa ajanona tsy miasa mpianatra ve moa tsy aloha ve mba hajanona ihany koa aloha satria zay zany le hoe manaiky zay za mahatonga ana amin'ny tenan'le hoe tsy maninona raha janona raha le mpianatra aloha satria piasa raha janona piasa zay misy masoandro vola mazava be ny tarehan'ny lala izy ary lasa fotsy be eo raha masoandro eto ka tsisy masoandro eto fa azavana fa lasa fotsy fa lasa fotsy foana de to izy le izy le teneniny ray teo ane taketrana velan'ny mpanjana tany ny amin'ny hoe amin'ny sivy ny fotoana omenany amin'ny sivy ny fotoana omenany fokon'olo Francis de amin'ny folo sasany Francis vao tonga ohatra na amin'ny folo sisy namolo manaja fotoana kosa raha fijeriko hoe izara fa le fokon'olona ty matahotra izy rehefa ohatra raha vao iteneninareo ny fokon'olona hoe amin'ny sivy tonga eto tonga eo daholo reo tsisy olona tsy tonga eo zany amin'ny sivy tsisy hoe olona any amin'ny 2 kilometatra ny rasany zany fa ny manapijinjana zao fanasiany tompona ndraiky manjakana le anao zavatra any ambanivohitra ahoana mihaino radio ka ela asa taraiky le izy tsy mety afafa be ltytsika amy resaka ohatry zany satria miandry kely le anankiray azy de ohatra miandry le izy hoe inona valy teninao farany hoe tena hoe cogestion sa restitution de miandry kely inona tsara mena ray seconde anao izy Christophe Boisbovier eo toy izy honorara fa nanina ny tapenanao honorandray ny tavany tapatapaka be hotoizako foana le misifanamarena kely bola azafady asiosioka kely aloha raha mibozy fa ilaza vaovao am-piangonana azafady indrindra mampilaza antsika rehetra pino sy mpanaraka ny fitaopivavahana ny FJKM ny akamarony eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara fa mila maka numero isika ary 10 ihany isaky ny fidirana no manatrika izay fitaopivavahana izay. Izany dia ho fanarahana ny fitsipika rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Raibozy, aiza le sioka? Le dia Raibozy koa nama tsy misioka. Firenena koa ary misy FJKM maromaro nanapa-kevitra ny tsy amokatra ny fiangonana satria ny fiangonana lehibe tena maro zany teneko zany satria ny antony sahirana zareo am'le betsaka ny mpiangona ao nefa ny tsy 10 akory ange le izy satria ny mpanao raharaham-piangonana ny diakona zany efa tafiditra anatin'le isy dia ny mpiangona zany sa vitsy efa polo isany diakona sy ny mpanao raharaha de folo satria sahirana be ny antony tsy afaka manao fanompompivavahana imbe dehibe miaraka kosa ohatrany hoe efapolo fotsinisy mipito de nisy inenina de tsy vita le reraka kosa paster satria nisy paster hafa ny solotandona nefa na de sanatsany reraka hoe averimberiny reraka raha averimberiny fa ho fanamariana le resaka teo hoe inona mifepetra raisiny za tsy manao fitakinana amin'izy amin'izy am'izao fa manolotra hevitra ako amin'ny tokony atao satria tadio tsara fa nen'olona fa akatahaka re tompoko raha ohatra ka azo atao andao akatahaka raha azo atao de ny meloha de ampianarina ny olona araky ny tokony ho izy amin'ny fepetra ho raisina za eto de milaza fa tsisy antony anaovana ny conseil des ministres iandry amin'ny zoma de ny sabotsy manontolo miomakomany eo amin'ny fepetra raisina
de ny alahady tsika zay vao iresaka amin'ny olom-pirenena. Tadidio tompoko fa sarotra ny mampita zavatra amin'ny olona 3 taona sy tapany ihany nandehanany tany an-tsekoly. Ny akamaroantsika malagasy nefa raha tsy verimberenana ny resaka manahirana. Ao anatin'ny conseil des ministres aza le didim-panjakana fotsiny raisina fa le fepetra rehetra tonga de fa omana ary azo atao tsara manome ny fepetra rehetra sy ny resaka rehetra amin'ireo ministra isan-karazany tompona andraikitra amin'izany. Ary eo manko ny manahirana kely satria misy olona mitarika andrasantsika rehefa andro alahady fa ny zavatra teneniny kay mbola eritreretin'le ministra ny exécution-n'izy io satria ny antony tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra angamba dia le fandraisana an'le didim-panjakana no natao fepetra isan-karazany mbola ny eritreretina amin'ny fotoana manaraka de lasa misy karazana ohatrany hoe mandroso indray mandeha de miverina indroa tsy ny manahirana manko anjereo tsara ohatra io le fepetra le hoe nijanona daholo ny fivezivezena tamin'ny omaly andreo fiarakodia mimpandeha tongotra mimpandeha moto ny olombelona ny tsy mahazo mivezivezy zay le resaka tsy mivezivezy ao anatin'ny fifindrana faritra anankiray fa io misy olona be de be eo amoron-dalana io tsy mahazo le resaka mihitsy hoe fa manino zany tsy afaka maketsy amin'ny tambolo koetsy zavatray zay le hoe mesure mila raisina zany mahalaina amin'ny atsipiriana zany ange mahatonga any amin'ny frantsay hoe le prime ministre miresaka mandritra ny fotoana elaela zany ange no mahatonga an'io fotoana hoe réquisition des médias dikan'izany alaina daholo ny média rehetra ivoy an'le hevitra ho an'ny olom-pirenena satria samy manana ny fomba fanazavany azy ane ohatra zao raha isitsika ny NRDG raha manazava eto tsika de façon rivotra ny tenenantsika zeto izay zavatra zay ilaina raha te hanampy olom-pirenena satria ny dikany hoe réquisition tsy fanampiana ny fanjakana fotsiny fa fanampiana ny olom-pirenena ahazo ny hevitra tiany lazay ny mpitondra fanjakana zay zavatra zay tsy vita satria ny antony tsy ny fantefasana ny hevitra avy eny amin'ny CCO na ivato na ny etsenosy amiray de hoe mahazo ny olona ny zavatra tokony ataony ifirifiry reny lazainareo hoe za tsy anambady fa za princesse tsy mandraiky fafa sy ny karazana be de be nge ny olana be de be ny olana fa misy zavatra tokony ampianarina ny olona ary zay foana le teneniko matetetika hoe mila olontsika tena olona mahafantatra azy ary rehefa lasa olona manko ny olona de izy mety ante ay concombre misy mirety fa hita ampijery tsara be le film aorianao a ay le film mandeha ny film ka baronina na matena bandy ohatran'izay le fijeriko an'izy de zay ny antony raha tena izy manko manjary lasa ohatran'ny hoe mieritreritra foana tsika fa diso ny fanjakana na diso ny olom-pirenena za malahelo rehefa miteny ny président de république hoe omeny tsiny ny olom-pirenena fa malahelo koa rehefa mieritreritra ny olona hoe omeny tsiny ny président de république fa mily zavatra tokony alamina o afantaran'ny olona hoe diso ve izy any amin'ny firenena communiste tsy isy vahoaka diso zany satria beazina ny olona anaraka an'le zavatra atao tsy diso izy satria enao any efa dictateur any am'le resaka communiste iteneny koa fa ity resaka hoe réquisition sy resaka hoe état d'urgence ity de mametraka ny fahefana makany mpitondra fanjakana dikan'izany raha enao no miteny hoe diso ny olom-pirenena manenina tamin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra zany ianao satria ny antony fanapahan-kevitra hoentinao no miteny hoe am'izao ny ora etsy ny lalana sy ny karazany ka hoana moa no diso ny olom-pirenena zay zavatra zay mila dinihana de zany foana ny teneniko hoe io lalàna io no mahatonga atsika voageza ohatran'io ary mety fantatrareo tsara nge le zavatra miseho e ny tsy azon'ny olona ny dikan'le hoe état d'urgence de io moa matetika soratako entre parenthèse kely hoe sanitaire tsy fantany ny sakafo hoaniny ny ao an-tsainy fa tsy le fahasalamana de ary eritrereto tsara fa io taremarika lasa nisy hoe OMS fa hitany le lahara-pahamehana am'le izy matsy hoe lahara-pahamehana ara-pahasalamana ho fanoizako zay resaka zay fa ny olona lazainao fa hoe tsy fantatry le olona tsara hoe ny fahasalamana ny tena zava-dehibe fa tsy le sakafo hoanina akory kanefa de misy teny mihitsy hoe aleonay zahay matiny zany coronavirus zany to zay matiny hany hoanina fa zao zay zao tsy mihina-kanina zay any ane le fomba fitenany aloha ny azavaiko kely zay azavaiko kely zay ny antony mahatonga anaty ana zava sady misisika mafy de ity
tsy fantatry ny olona zany hoe ny olona salama mihery-mihinan-kanina sy afaka mianatra afaka miasa sy ny karazany io zany le teneniko hoe mesure d'accompagnement tokony fantatry ny olona rehetra tsy ny fanjakana rery manao an'io ary zay no natonga amin'ny président république hoe omena 100 000 ariary zany makorelina fa tsy velona tsara omena 100 000 ariary zany ny chauffeur-na taxi fa tsy reny ihany fa vao nyteneny iny izy hoe omena vola omena fitaovana sy ny karazany de efa mirangaranga daholo ny sofiny rehetra hoe zako iny mahatonga lasa fitiavatena ny fitiavatena nefa ny ao anatin'le zavatra io oy miteny aminareo fara vary raiky tapo sisa misy eto Antananarivo tsy amenatra ny honora io mihitsy ny amely totondry de lasa ny vary raiky tapo tsisy resaka fandaminana io fa zavatra zany tsy le fahasalamana io zany fantatra fa hoe mamely ny olona rehetrarehetra fa mila hevitra maromaro fampidiniana tsy adalan'ny président république naka ny hevitry ny chef d'institution ny chef aty amin'ny fiangonana reny rehetra reny de karazana fanapa-kevitra iraisana eritrereto hoe manonona sectana fiangonana anankiray reo secte reo nge misy goro de io goro io no miteny tsy mivoaka tena tsy mivoaka reo reny tokony iresahana misy olona nge entraîneur na baolina na fanatanjahantena hafa reny hoe karazana goro mitaiza an'ilay tanora rehefa reny no miteny zay le itenenana foana hoe mila olona teny isika hoe mipetraka de mipetraka reo de zany no tokony akoro zany no tokony ho ataotsika zany ka zany tsy manao fitakina zany mahatonga ana miteny hoe makanisa any amin'ireo quartier isan-tsokajin'ireo fa misy olona teny ihany teny foana be dehibe aloha olo mitoroteny any amin'ireo quartier ireo tsofoka any anaty quartier rehetrarehetra any betsaka ka izay le hoe rehefa iny no azon'ny mpanao politika le hoe tedafy président Razan ao amin'ny fokotanin'ny atsakatsaka maitso fa tonga de iny tedavin'ny mpanao politika rehetra mitady an'iny olona ray iny ary iny no ampitany an'le hevitra fa iny tonga de mitatatata fotsiny eraka zay toerana lena any ambanivohitra any fa mipitaingakaingana be le zavatra tena pitainy teneny honora zay mitatatata fotsiny fa le zavatra horesahana de reseo lahatra ireo olon'ireo fa rehefa le lahatra ireo olon'ireo de mety ny zavatra tiana ho atao izy angeo le araky ny teniko ampitainy amin'iny olona iny nge le fandraisin-dahatra erika de iny olona iny tsy vita vetivety azonao le izy honora elaela anao mahazo izay fanefenana tenen'ny Eric zay tsy vita vetivety ny antony de zao mila fotoana mahatratra atsika ohatra hoe anabe ny olona ho lasa olom-pirenena eritrereto firy-taona fahaleovan-tenatsika mbola tsy navanina tsara hatramin'izao dikan'izany mila olona mahafantatra tsara hoe ahoana no tokony atao anabeazana azy sady mampianatra zany no mandray fepetra no mijery fahasalamana mijery toe-karena any amin'ny farana io tsy maintsy mivadika afera politika fa zao ny mahavariana mbola miresaka fahasalamana mipendipendina be daholo miresaka politika mbola vao miresaka fahasalamana de mipendipendina daholo miresaka toe-karena mbola vao miresaka fahasalamana de tonga de efa mipendipendina daholo miresaka akamakama resaka fitiavatena sy ny karazany very Madagasikara le rehetra very Madagasikara ary tena teny amitsika mandoaly ka raha azoko atao hoe zay ka zay isamplazany zavatra lazainambelo zany mantsy ao anatin'le fitiavateny satria efa mbany fanarahana kosa hoe ianareo zay mahatsapa sy manana listra an'ireo olona tena marefa ao anivon'ny fédération anareo ry mpanakanto isatsokajiny avy no mba mahafantatra hoe iza ny olona omenany ty fanampiana ity ao anatin'izay fédération zay azafady age Francis fa mbola misy nanakepoka ihany le izy eny amin'ny poste moa no izarana an'ireo le hoe fanampiana resaka mpanakanto resako io tsy mpanakanto akapobean'olona any nisy fédération na 10 ireo mpanakanto ireo nomena n'lay fanampiana kely le fanampiana de efa tenena aloha zany fa kely le fanampiana teo amin'ny zato mahery eo avy isaky ny fédération no nomena inona moa zay vitan'zay zato fa hoe reo mba tena marefo no omena an'le izy zao zay de maheno taty afara fa de nisy nakepoky ny mpitarika atao anivon'le fédération na fotsiny le izy misy tsy tonga any am'le olona tena marefo le izy fa le olona tsy nareforefo sy nahitahita ihany atao anivon'le fédération no mahazo an'le izy ka hoy
avereno lisitra omeo aty ny lisitra an'ireo olona izay marefo teo anivon'ny fédération anareo fa mbola vitsikely ianareo fédération nanatitra an'le lisitra hatramin'izao sao tontolo manino am'izay le poste iny amin'ny poste no mandray vola ireo olona mahazo an'le 100 000 ariary misy any banque sady miresaka ihany afaka miteny goty de misy any banque misy any banque sasany mandalo ianao amijery reto ve le tena olona sahirany any amin'ny fokotany raha jerijerena mipozindry zareo tena jerena tsotra fotsiny zany tena sahirana tsy afanetsika atsony fa de naniraka le tsy de nasahirana zay angamba le tsy fa raha jerena le pozipoziny le olona reto le olona ray an'le 100 000 ariary zay tantanin'ny banky sy tantanin'ny postra malagasy satria tsy tonga de nomena zareo daholo le 100 000 ariaryn'io fa ohatrany hoe misy ay tsy tonga de nomena ray amatoro ohatrany fitantanana nataon'le hoe lasa manana compte forcé daholo ry zareo ka zay no mahatonga le filarana be goty ve maheno e maheno ka zay zany ohatrany mahatonga le filarana be sady ela be ao io andrasako hiteny izy mako ma intervention ka tsy mbola miteny izy jereo tsara re olona rehefa mandalo ianareo fa efa miteny izy lesy ahoana ny ahafahana mahita an'le connexion misy sary zany aloha raha ohatra ka zay rehefa mihaino eto rehefa mihaino eto de lasa somary ragoty ahoana ragoty eo ambanin'lay elanga efa nahita an'le sary lahy omaly izy efa nahazo tsara fitsy fatelony fa rehefa veo tsy mahita tsony tokony mahita ny sary lala de eo ambany hoe misoratra hoe any amin'ny farany ambany sary lahy misoratra hoe midiry ianao amin'ny zavatra efa azavaiko fa réseau anaty retour vers le futur réseau avy ety amiko fa verina eo am'le misy sary etsony aloha zao fa mbola hitadiavana fikintsaina mety hividianana telefona mampandarana angamba dialagy mety ahoana mety mety tsara ny izy io e resaka connexion goty fa tsy fitaovana avy any aminao ny tiako tenena hoe raha indraindray ny connexion ao amin'ny honaire atsika somary milatsaka na ny connexion avy any aminao fa tsy hoe ny fitaovana tiako ny connexion zany ny problème kelitsika de azavaiko tsara fotsiny zay hoe tsika nge mifankahita teo marainy telefona Johnelita ny ordiako tsara bingy zany efa fombako sy toetrako io zany satria zany mbola mampiasa pellicule rehefa maka sary ka ny fomba fambolena haricot vert dia asaina ny tany de atao somary mivaingana ny eo ampovoany ary efa somary amin'ny sisiny ny canal anankiroa sabo amin'ny 1 metatra na 20 centimetatra ny sakan'ny toerana amboleny haricot vert io ny haricot vert dia azo ambolena mandavataona ary rehefa manomboka mamelana izy dia misy zavatra ostrazy ka raha tianareo biolojika ohatr'zay miditra ihany tsinona am'le resaka le hoe jurisprudence momba ny coronavirus satria an'iny zavatra malaza ny amin'izao coronavirus fanontaniana apetraky ny varotra fatapera zany de izao amin'ny faritra samy hafa zay efa voatonony amin'ny resaka fitandremana ara-pahasalamana sy ny confinement sy ny sisa sy ny tsy fifampifaneraserana amin'ny resaka famoivoizana amin'ny resaka faritra manahoana ny fomba iainan'ny faritra hafa n'le izy fa tsy ampin'izay vaovao zay ny varotra fatapera sy ny mpanendy atikena tiako tenenina ny faritra hafa zay tsy voatona matetika arak'le resakitsika teo hoe manao kasibosy ny fanazavana momba ny plan d'urgence sanitaire le sanitaire ve fanampiny fa ny état misy itovizany de piarina amin'izay le izy eo am'izay le lafiny ara-teknika sy ara-sosialy hoe ny olana kely mipetraka dia noho ny lafiny ara-sosialy de lasa mitarika olana makany am'le resaka fahasalamana le izy rehefa aveo ary ny lafiny ara-politika araky ny resaka hoe politika isika mihitsy mizatra manatefoka le resaka politika fa ny hevitry ny olona tsy mitovy frena aminao raha milay de apesao ary aza misy enamaso miteny fa hoe tiranga misy hevitra veriananina ny zavatra nitranga tany amin'ny firenena samihafa batsoro ny ilazana azy mbola tsy nitranga tetika de ny fampivoriana ary ny mitovy hevitra moa tsy mampaninona am'le hoe fampivoriana fa rehefa ohatra ka misy hevitra hafa akoatran'ny anao zany de raiso le izy ohatra raisiko zany raha ohatra ka nyresaka momba ny hoe ataovo complice na ataovo namana ireo rehetra zay mahafehy ny resaka fiarahamonina
de aleo averina fa izay anisan'ny tenen'izany ka raha mitovy ny hevitra de vao maika tsara. Raha misy manan-kevitra hafa mitovitovy amin'izay de efa tsara zay. Ny any amin'ny faritra hafa sy miketra ny fiarahamonina any amin'ny faritra hafa ahoana ny fomba ampiasana azy ahafahan'ny olona manaraka an'le izy. Fa inona moa ny tena tanjona zany? Ny tena tanjona zany de ny fahafantarana hoe tokony ho aiza ho aiza raha ny lalan'ny aretina ka tokony makaiza izy rehefa ohatran'izao zavatra mitranga. Fa raha ny zavatra atao ankehitriny sy ny resaka hoe tsy voazava tsara aveza sy aveza tokoa ny poiran'le aretina de lasa le cas contact ny lasa malaza. De lasa misy olana trano fampianarana satria ny année blanche fantatsika fa tamin'ny heritaona ny année blanche fa ny amin'ny titonty fa année rasta tsika any mahita an'le izy. Zay angamba aloha fa hiezaka hijery connexion hafa indray raha goaty avy ety Salazanay. Na de zany na tsy zany ary misy ny afatry ny olona ihany koa. Ino hoe? Misy afatry ny olona anankiray zao mahakasika ny resaka fahasalamana moa zany. Rehefa tonga zareo zany nandeha teny amin'ny be felan-tanana fa hoe voan'ny tazo de rehefa tonga teny zareo. Tazo misy palu tazo nahazo azy de nandeha tany be felan-tanana izy de be dia be zany zavatra mitranga tao. Fa le fangatahany zany hoe tokony asiana soutien psychologique le olona, tokony asiana psychologue zany satria le fiandrasana an'ilay io fantaniko misy ve zay? Misy olona tena miandraikitra an'izay ve eto amintsika? Misy. Satria misy olona nianatra an'izany teto amintsika. Fa be dia be ohatra zao tena misy olona fantatra hoe tena niarany tsy fahasalamana de lasa le zavatra natenainy de avy eo izy tena mila fanohanana be mihitsy fa ila lasa adala izy eo fiainany. Aiza ny olona antonona amin'izay? Iza zay olona zay? Eny amin'ny meo ny adresiny. Ahitana an'le olona reo misy psychologue. Quelle minute sisa de tapitra ito? Ray. Ararotrika kely ny ray minitra koa. Psychologue eny amin'ireny toerana reny mba ahafahana mandray atanana an'le olona manarina toetsaina. Le reratsaina tratran'le olona mandritra an'le fotoana any sy le fiandrasana rehetrarehetra ny sahirana reratsaina. Ny confinement ela be. Tsy maintsy tapitra ny fotoana fa fanamariana no atao ho an'ny mpiaino. Miala tsiny indrindra raha ohatra ka tsy nety ny fanomezana ny vaovao tamin'ny valo. Amin'ny folo dia mbola iverina eto ny tenako ilaza ny vaovao eto amin'ny RDG. Mankasitraka indrindra ary tompoko lasy tompoko vavy. Tsy mivantana ka fa amin'ny radio tsika mihaino vaovao. Ohatran'ny andavanandro mpiainana fa ialana tsiny le tamin'ny valo teo zany noho ny tsy vesen'izay. Zay ny aty fa de mametraka ny mandrapiresaka ho amin'ny fotoana rapitso indray raha ny resaka solomaso ko manao kasibosy de atoroenay mifika tsy ampisy an'le bue ao anaty solomaso atao ity le zavatra. Atao ahoana? Atao ity. Kalizy misy foana. Misy. Filoma daholo tompoko.